Halleluja. Skaffa vavanao. Aoka tena ho afaka ianao hideran'ny tompo sy akoky eo anatrehana androany. Jesosy izay sakatsakana rehetra. Jesosy izay zavatra rehetra tsy mampifantoka ao fonao. Fa eto Jesosy efa eto izy sy ny fanatrehana. Eto ny fanahy masina. Eto ny voninahitra Andriamanitra eto amin'izao toerana izao. Andaontsika hitsaoka azy ao fo rehetra. Ianao sy izy. Halleluja. Halleluja. Eto ianao tompo. Mitsaoka anao zay. Ny mombana rehetra Jesosy dia miakoky eto anatrehanao. Tonga eto izay tena hitady ianao. Tonga eto izay tompo tsy tereny fa ny zavatra izay matery ny olona. Tsy na ny matery ho fonay fa tonga eto izay tereny fitiavana anao sy netaeta lalina anao tompo. Dia hifankahita aminao zay satria ianao reriano ilainay Jesosy. Ianao sy ny fanatrianao tompo reriano ilainay. Halleluja. Tonga eto izay satria tianao zay tompo. Halleluja. Tonga ataontsika ny refrain. Tonga
avy ao anatinao mataontsika hoe aleluia itsy aho itsaoka anao itsy aho itsaoka anao itsaoka anao miankuka manume funina ichwanao itiao itsaoka anao itsaoka anao zao fidelanizao baiandiananao zao fidelanizao zao fidelanizao baiandiananao zao fiankufanizao zao fiankufanizao baiandiananao. Amen, amen, hallelujah, hallelujah, masinichijanao zesosio izanotuanao zesosio miankukaminao nimubaret famasinichijanao zesosio akivokavanfunao akivokavanfanainao le fiankufanamary lay antrasan jesosy aminao am'izao fotoana izao. Haleluia, haleluia, haleluia. Sanichinjanao, manichinjanao, zesosio, zisitakanao,
Ako feno fanajana azy amin'ny fonao. Ako feno fanajana azy mombanao rehetra. Haleluia. Mihoatra lavitra ny filoham-pirenena. Mihoatra lavitra ny olona manana fahefana eto amin'ity zao tontolo zao ty. Iza moa no ampitahanareo aho Jehovah hitafako aminy. Andaontsika naja azy amin'ny fontsika rehetra. Haleluia. Misy mpanjaka manatrika eto. Misy mpanjaka manatrika eto. Sokafiny fo andray azy ny fiderany no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika. Izy mandala ireo enta mavesatra, ireo amboary rehetreo atongony. Misy anarana ambony anarana rehetra, Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka. Sivuninaitra medikilay nandeso antsy narevina nitsangana minke nipasana sinatazina videra deu azi manjakizai ilai nandes tupuni panalai sianarana ambuni anarana recha Jesus Christi panjakani Tazisik nirano mas ufafani wawachandai utapichanyadi tiwelait nipamundisya dimanda mabesacha ileo ambwa rechewa tuni sianarana ampunya narana recha Jesus Christi panjakani panjakani videra deu azi manjaki
Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka. Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka. Natin zany fanatrian'Andriamanitra zany aza very mihitsy ny voaka tsy ho very ny fifantoanao ka teny akohaka amin'ny fonao rehetra ianao. Halleluja. Ateritsika eo an-tongotra Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny mpanjaka ny satroboninahitra rehetra. Ateritsika eo an-tongony ny zavatra rehetra momba ny fiainantsika, ny amboara rehetra, ny zavatra rehetra atery eo an-tongotra Jesosy. Satroboninahitra rehetra atery eo an-tongotra Jesosy. Halleluja, halleluja. Tahaka ireo olo-masina rehetra izay ao an-danitra eo miankohaka eo anatrehana. Halleluja. Tonight
Rehetra manam-pofinaina iterany anarany izay olona noforoniko azy no nambarany fiderana asandratra ianao tompo nalinana toandro namaraina nary namaraina naarivo no itsaofako anao namaraina naarivo no itsaofako anao namaraina naarivo no itsaofako anao namaraina naarivo no itsaofako anao. I can't feel now. Namaraina naarivo no itsaofako anao. Say so. Hallelujah. Alléluia, alléluia. Mazo toerana tompoko azafady. Raha misy mendrika ny dera, raha misy mendrika ny haja, dia Jesosy Kristy avy any Nazareta irery andro antsika tiaka mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Hitra amin'ny fijoroana olombelona avy hatrany tsika eny tompoko. Alléluia. Tamin'ny 2014 tapaka ty tanako havanany ity dia sitrana moa izy tamin'izany rehefa nijoroana vavolombelona koa tamin'izany fotoana izany dia ankehitriny indray ray volana lasa zay nianjera indray dia ity tanako havanana ty andray niankinany ty tenako ray manontolo ity dia ohatra somary nivilana mihitsy moa le tanana dia isaorana ny tompo fa pasteur moa teny hoe misy olona eto ohatr'izao ny tanany ohatran'izao dia tamin'iny mihitsy no hitako nikasika Andriamanitra na sitrana ty tanako ity dia voninahitra ny ao an'Andriamanitra rereny. Dao tsika tiaka mafy ao an'i Jesosy. Mandroso tompoko. Dia mbola voninahitra ho an'i Jesosy nijoroako vavolombelona eto nisy teny teto maly ariva hoe lehibe loatra izay nataony ho anao tsy misy dikany izay ozy nataony fahavalo.
ty zazakely ty Mikaela ny anarany. Tany am-boky izy io tena olona milalao amin'ny tontolon'ny fanaratsy, sany fasafasy mihitsy ny hoe tsy zaza ny eo akibonao. Fa za moa tamin'izay nome hoe zano ny Jesosy. Fa io le zaza io, tena zaza. Ary tamin'ny herin'ny androany teto amin'ny fanotronana dia ohatry ny somary nalemilemy izay izy fa za moa nandray an'izy hoe sapasy tsy manino io. Dia ny hariva mbola nandeha nitokana ny vavaka. Fa rehefa tany izy dia matory fotsiny nataony. Izay tsy fombany mihitsy fa rehefa ohatran'izany izy dia milalao be. Dia rehefa tonga tao an-trano dia neno izy ho any amin'ny WC dia ndana ary hoe pipi. Tao amin'ny WC izy tonga dia nandeha ny maloto. Dia rehefa avy eo tonga dia nalemy, tena hoe tonga dia inerte tanteraka hoe tsy nahetsika intsony ny vatany ary mandeha foana le maloto. Dia nandritra ny alina moa izany izay menaka tsy natory fa mivavaka teo dia mivavaka dia izy tena nitepo-aingana be mihitsy ny fony izy tena tsy metsika na nisotro rano ary izy dia hoe misotro indroany sotro dia tonga dia reraka ampamereniko vavaka izy teny roa ihany voaveriny Jesosy dia tonga dia tsy mateny intsony. Dia rehefa tonga ny maraina nandritra an'izay izy mbola mandeha efa maloto foana dia babena izany makany amin'ny WC. Rehefa tonga ny maraina dia nandefa mesazy tamin'ny papa dia voninahitra ho an'i Jesosy fa voavita mihitsy angamba ny vavaka papa dia ho any WC aneno izy izy dia hoe io izy babeo mantsy anzokony za andeha ozy izy. Alleluia. Ary tonga dia nitsangana izy dia tonga dia niverina normal voninahitra ho an'i Jesosy. Dia ampahery anao hoe na ohatry ny ahoana ny ady rehefa mandrositsika ao anatin'ilay fitokanana satria tamin'ny tapabolana androany anjoro vavolombelona tetony amin'izay hoe fitokanana hoe ataovy mazaka anao ny teny ozy papa ndray azoma. Tamin'izany mbola mpanaraka tele fotsiny fa resaka fampianarana communion tena nahavita nanova fiainana le izy reto lasa natao fiainana le fitokanana dia iny tiany dia volony kitikitihana fa tsy nahomby izy fa ataovy mazaka antsika ny teny fa voninahitra ho an'i Jesosy dia misaotra betsaka indrindra papa. Jesosy dao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy dato Edouard fijono vavolombelona manaraka mpanafaka Jesosy. Alleluia. Allo oui arapany daholy fiangoana eto tsika amin'ny voroso voninahitra anatren'Andriamanitra no joroko vavolombelona eto. Ataoko mety misy mahafantatra anangamba izy inare eto na tsisy. Nandritra amin'ny fotoana maro dia tao an-davaky ny liona amin'ny fisotro ny toka sy ny fona sy giara sy ny rehetrarehetra. Fa namono olona ihany tsy mbola nataoko. Voazoka ny tenako ary tena voamaraina dia efa mitady toka. Raha tsy mahita toka dia malemy. Fa voamasa dia salamy matanjaka ihany indray. Nefa fiatraikan'izay dia tena nalava dia nenjera ty tanako ty dia tsy nainga intsony fa miantona fotsiny. Dia rehefa teny volana ny mpiaramonina moa amin'izany dia tena mandatsa sy hoe mbola tsy maty foana ve. Isan'andro dia misotro toka foana. Dia tsy navelan'Andriamanitra latsaka tao fa nisy mpanompo vavin'Andriamanitra eto izay nisotona natao an-davaky ny liona. Nefa tamin'izany fotoana izany nefa dia mbola misy ihany ny devolony tsy atoka anaty am-piangonana. Fa efa nirisiky aho dia tonga teo ambon'ny suprenty moa izany ny fivavahana ny direktao voalohany no entin'le mpanompo vavin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao izany nefa dia afaka tanteraka izany. Alleluia. Ary ny manodidina amin'izay dia tena gaga mihitsy hoe eno ova hony tsy ohatran'ny taloha. Miavinavina hony satria efa tsy miaraka amin'ireny namako taloha ireny intsony satria efa olom-baovao. Amin'izao andro sy sainako sao dia akinoko amin'Andriamanitra ny fiainako tsy verin-dalana intsony. Alleluia. Dao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Nijoroko vavolombelona dia
mihevitra atsika foany Jesosy. Mamatsy atsika izy amin'ny fomba tsy takatry ny saina, ary tsika naizanaiza misy atsika dia hitan'Andriamanitra foana. Nisy fotoana tena hoe za tsy teto foana fa nandeha niasa. Le asa moa zany avy amin'ny Jesosy fa tsisy avy amin'ny fahaizako, tsisy avy amin'ny fahalalak'olona. Tena hoe Jesosy mamatsy. Dia tena hoe anaty krizy tsika fa tena hoe nandeha foana ny asa. Rehefa nanomboka ny teny Jesosy hoe anomboka ny tapataona faharoa iasa izy dia sady mandeha ny asan'Andriamanitra, mandeha ny asa tena hoe fameloma tena. Dia tany andalana tany amin'ny toerana tena lavitra tsika, tany Dego tany vangin'Andriamanitra hoe ohatrany ahoana zany ny fiheverana ny asa. Za moa zany nihevitra tataopoko hoe ohatrany ny asan'Andriamanitra tany ivelany. Dia tamin'izay nanapa-kevitra hoe andefa vola ho any amin'ny pasteur tamin'isy tany Frantsa. Dia nandefa 100 € tamin'izay fotoan'izay. Dia tany fotsiny iny zany tany. 3 volana teoriana tena andoha écolage sy nijerijery ny compte rehetra zany. Dia ampy tsara le izy. Ampy tiako tenenina zany hoe tsy ampy kely. Fa teo indrindra zany tena hoe nanao famoronana Jesosy nampitombony avy 3 eny le volana lefa. Tena voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany tany mbola nisy zavatra anankiray nahavariana koa hoe mangetahetana nanao fandraisana tany. Dia nefa za rery ny ihany. Dia nandeha nirahan'i Jesosy aho zany tamin'izay nandeha namangy amin'ny pasteur Auguste. Dia vao namangy amin'ny pasteur Auguste dia efa niandry tao ny fandraisana. Dia nanao fandraisana izay. Mbola manaraka an'izay koa mbola tany amin'ny pasteur Jotam koa mbola ohatr'izay koa. Tena hoe Andriamanitra zany manatateraka n'izay ao am-potsika, izay voninao am-potsika ninnininy fa izy manatateraka. Dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Nao tsika te hakamafy ho an'i Jesosy dia manasanao hitsangana sady handray ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra antsika ao anatin'ny teny. Andaontsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotran'i Jesosy. Dia teny aminao hoe izy rery mahefa ny zavatra rehetrarehetra ho fiainantsika. Mavolombelona rehetra natao teo sy nyseho teo tsisy takatry ny saintsika fa natsika koa aragaga fa no famindram-pony sy ny fanotronany satria malemy fanasady be famindram-po izy. Andaontsika tena hanokatra ny fotsika teny aminy hoe Jesosy makasitraka anao zay amin'ny fonay manontolo. Misaotra anao zay satria tsapanay fa tsy misy ninninina avy aminay ny zavatra rehetra hitany masonay fa fahasoavanao avokoa. Fahasoavana no mifo maraina, fahasoavana no manetsika tanana Jesosy. Satria amin'ny fotoana anankiray iseho fanaintainana tsy afa mihetsika ny tananay dia matsapy zay hoe fahasoavana kay ty tanana mbola afaka mihetsika ty. Androany Tompo, tsy tonga izay angataka aminao fa tonga izay isotranao. Ary amin'ny fotsy fananay manontolo no entinay maneho fankasitrahana eto anatrianao ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay, ny amin'izay tsy takatry ny saina, tsy vita ny vavakay ny takarina nefa nieveranao anay, miazona anay mandrak'androany sy ny mahatoy izao anay dia enao Andriamanitra. Raiso ny voninahitra, raiso ny fitsaoana, raiso ny fankasitrahana izay mendrika anao rery mandrakizay. Halleluja. Misaorany Jehova ny fanahyko zay rehetra tondato misaorany analany mahasina. Misaorany Jehova ny fanahyko aza misy adinoinao ny fitahy rehetra. Misaorany Jehova ny fanahyko zay rehetra tondato misaorany analany mahasina. Misaorany Jehova ny fanahyko aza misy adinoinao ny fitahy rehetra. Isamamela ny elokao rehetra
lafo be hoan'ilay nampadresasika. Halleloia. Ianao Jesosy avy any Nazareta, ianao ny mpanjaka sy tompony tompo. Ndreto izay mamerina ny fisaorana eo an-tongotrao satria mahery ny anaranao. Tsy misy lehibe tahaka anao ray, fa ianao ilay mahavita ny zavatra rehetra. Ianao ilay manambara izay mbola tsy mitranga akory, ary efa nahavita sy na efa melo ny zavatra rehetra. Mampianarana androany alala ny zava-miafina ra-panahy ao ambadiky ny fankasitrahana anao. Mitenena aminay androany maraina fa mihaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Halleloia. Miarabantsika mianakavy indray androany tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Notronona rehetra ka ny mena hery mena tanjaka nitari amin'ny fanahy hoeto dia tiako milaza aminao fa misy ten'Andriamanitra anankiray izay milaza hoe tsisy afaka ny anantonao izy Jesosy raha tsy efa nitao amin'ny fanahy ndraiky izay ny an-danitra. Ianao tonga eto ianao velonaina, ianao nasain'ny mpanjaka hiara iombona latabatra aminy androany, dia tsy vokatry ny fanirianao mba te ho tonga eto, fa famindrapon'Andriamanitra nitarika ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ahafahantsika miombona amin'ny ray ao amin'i Kristy Jesosy indray eto amin'ny latabatra. Noho izany miarabanao ilay olona sarobidy be tian'Andriamanitra sy nitariany tonga eto hiara-nombona latabatra amin'ny tompo indray tsika androany, ary azoko antoka fa ofenon'Andriamanitra ny fahatsarany indray ny kapoakanao. Amen. Andriamanitra mamiantsika ny kapoakany, fa ny kapoakantsika manokana koa ofenony. Zay ny zavatra tsy maintsy mitranga rehefa mivelatra ny latabatra ka mamaly amin'ny fanasany ianao. Mety olona no mikarakara amin'ny fanasany eo amin'ny latabatra, fa voalaza amin'ny Baiboly fa izy no mamelatra latabatra. Latabatra mivelatra, midika fa ofenona ny kapoaka, ary izy no anositra diloilo ny lohanao. Amen. Mampatsiaro ny tenin'ny apôstôly Paoly, Jesosy tompo izy tamin'ny alina izay namadia anazy dia nandray ny mofo izy dia nisaotra. Rehefa nandraisy ny mofo tonga dia nisaotra izy no vao mivakina. Mialohan'ny zavatra rehetra ny fisaorana. Fa tamin'ny fisaorana no niatrehan'i Jesosy ny azo fijaliana sy ny fampahoriana rehetra ka nahatonga azy nahita vokatra nandresy hatramin'ny fahafatesana. Ny fisaorana dia zava-panahy, tsy kulturan'ny tany ny fisaorana, tsy kulturan'ny tany fotsiny hoe mahay makasitraka ianao izay nanesoanao, fa kulturan'ny lanitra ihany koa, satria na ny an-danitra azy dia mbola misy fiainam-pisaorana mitohy. Ny fiainam-pisaorana dia zava-panahy, satria ny Baiboly dia milaza fa ny sokajiana ho isan'ny fiainana ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ny misaotra. Misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany fisaorana izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Fa maninona ny Baiboly milaza fa ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra sy fomba fiainana tokony hananany zanak'Andriamanitra amin'ny fisaorana, satria ny marina ny zavatra rehetra izay mbola tsy misy hitan'ny masonao dia efa tanteraka mialoha amin'ny fotoana angatahanao azy ao amin'i Kristy Jesosy avokoa. Amin'iny Jesosy Kristy izay teo amin'ny azo fijaliana ny fantsihana iny ka nanao hoe vita ny zavatra rehetra. Tamin'iny fotoana iny nahatomombana ny zavatra rehetra ao amin'ny tontolo ara-panahy hoa soanao. Vita dia vita. Ny fisaorana dia tadidio midika ihany koa hoe fanolorana fiadanana. Ny teny Hebreo dia hoe shelem ny fiantsoana azy, raha dika dia hoe fankasitraha-panolorana fiadanana. Ny fisaorana ihany koa dia tsy hoe teny fotsiny ny misaotra, fa aseho mihitsy amin'ilay mari-pakasitrahana ao anaty, tereny fo, tereny ny toe-po, manam-pahatakarana ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny heriny. Ny fahefany sy ny fahaiza-manaony eo am-panaovana zavatra anankiray. Ny fisaorana ihany koa dia tadidio raha ny fanambaran'ny Baiboly mikasika mombany hoe Jesosy Kristy nanolotra ny ainy sy nanolotra ny fiainany dia
manambara fanehompanomeza mpisoronana anorenana fanekena itondra fiadanana eo amin'ny fiainan'izay mandray. Hitanareo rehefa nandray ny mofo izy dia nisaotra vao nivakiny tenitenako izy izy. Zany hoe fanehoany hitamaso ny plany mpamonjen'Andriamanitra hitondra fiadanana ho anao. Jesosy nahita meloa nivokatry ny fanoloran-tenany ka nahatonga azy narisika mpisaorana anatanteraka an'izany asa zany mba tonga azy hatonga anao hovonjena. Tsy fiainana lanja ny fisaorana raha toka tsy mbola resy lahatra sy manaiky eo am-po ianao fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ndika fa ny mahatonga anao misaotra dia satria fantatrao fa manapahatokiana ao anaty ianao ny fiasan'ny tanan'Andriamanitra tsy hitamaso ho mihoatra lavitra noho ny fanoherany hitamaso. Manapahatokiana ianao ao anaty ny fisian'ny tanan'Andriamanitra tsy hitamaso anohana sy hampandresy ianao mihoatra lavitra noho ny fahavalo izay manohatra anao ety ivelany. Zany mahatsara ny fiorenanao amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Miorina amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ianao. Malala ao ambadiky ny fanambarana marina ny amin'Andriamanitra sy ny tontolony famonjeny. Ahatonga ny fonao hiaina ao anaty fiadanana mpisaorana miatrika ny fanoherana faran'izay everinao fa enjana indrindra eto ambonin'ny tany. Zay ny mahatonga ny apôstôly Jaona nilaza amin'ny epistily izay nosoratany amin'ny Jaona voalohany toko 4:4. Ozy izy, ianareo anaka avy amin'Andriamanitra ny fiavianareo. Ary ny fiavianareo avy amin'Andriamanitra io efa naharesy ireny rehetrarehetra ireny. Satria tiako ho fantatrareo izy Jaona fa lehibe izay ao anatinareo noho izay misy eo amin'izao tontolo izao manohatra anareo ny tiany ho tenenina. Ny apôstôly Jaona zany dia nametraka lanja ny fisaorana ho miainga avy amin'ny fifankahitanao amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra ao anatinao. Raha oharina amin'izay heverinao fa fahalebiazana manohatra anao rehetra ety ivelany. Azo antoka fa nilanja ny fisaorana homenao an'Andriamanitra dia misy fandraisany amin'ny fahatsarany toe-panaraka an'Andriamanitra miasa ao anatinao. Raha dika iverenantsika kely le omaly. Zay ny mahatonga an'Andriamanitra miasa ao anatinao vao maniraka anao. Satria eny ampanirahana misy fanoherana. Fa rehefa tanteraka ny communion anao sy Andriamanitra dia maro toerana ny lanjan'ny teny maniraka anao noho izay fanoherana eny an-dalana miandry anao. O Jesosy, misy briky ery amin'ny rivoatra Pitry. Andana vao izy dia hoeto ety. Raha misy milaza aminareo fanoherana, hoe atao inona le briky? Dia lazao fa misy raharaha ilan'ny tompo azy. Rehefa ny zavatra anankiray no ametrahanao tanjona ho isan'ny raharaha ilain'ny tompo dia mandehana amin'ny anaran'ny tompo. Fa raha misy fanoherana miantoka ny tompo. Somary etiaka ao an'Andriamanitra. Somary etiaka ao an'Andriamanitra. Zay ny mahatsara ny communion. Ny communion dia mametraka ny lanja ny zavatra lazain'Andriamanitra ho ambony lavitra mihoatra no feo amin'ny fanoherana rehetra. Nandeha izy mirahalahy tonga dia nandeha teo amin'ilay vohatra vahana le boriky tonga le fanoherana tsoka sifle le olona mpangalatra e atao inona ny boriky nay ilaina amin'ny anaran'i Jesosy. Ay oke. Misy anjaranao zay ihany mbola mifatotra le izy ny tsy ahitanao azy. Misy teny fikasana hatramin'ny voalohany laza fa efanao le izy talohan'ny fanorenana zao tontolo zao. Fa mahatonga azy voafatotra satria misy mihevitenao tompom-boriky. Halleloja. Anakana le izy tsy mitateraka amin'ny antom-pisiny. Fa androany maraina vokatry ny fanananao communion amin'Andriamanitra hovahana le izy dia ho tanteraka eo amin'ny fiainanao so mahatsara amin'izay.
tsy maharety ao an'Andriamanitra. Halleluja. Tsika mila resy lahatra fa ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra daholo. Matotsika mbola velonaina na izy ianao na izy. Misy fanoherana mitranga amin'ny aretina, trangan zavatra maro samihafa miseho eto ambonin'ny tany. Fa matoa ianao mbola ohatr'izao sy mijoro, misy tanan'Andriamanitra miaro anao. Matetisika rehefa maneho fisaorana amin'Andriamanitra dia misy fahatsapan'izay ao anatintsika mavesatra. Dia hisaotra an'Andriamanitra tsika fa mavesatra be ao anaty. Aiza ho aiza amin'izao any tokony hisaotra. Tiany dia volo tapenana ny fahitanao. Tsy fakahita amin'ny fahatsaran'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao. Fa ohatrany te hiandry izany foana ianao zava-baovao ataon'Andriamanitra. Fa androany maraina tiako ho fantatrao fa ny zavatra rehetra dia efa tomombanao amin'i Jesosy daholo. Efa tomombanao amin'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra. Jereo masony akaikinao dia teneno izy. Ny zanak'Andriamanitra hoe dia mila mananantoka fa ny zavatra rehetra dia efa tomombana hoe ao amin'i Jesosy Kristy daholo. Alleluia. Zay mahatonga amin'ny Paoly milaza aza vela isy olona ho reharehanao izy. Tsika izany tsy natao hirehare olona hoe any anay pasteranay, ny anay pasteranay, ny anay pasteranay, ohatry ny anay pasteranay. Aza mankalaza paster zany. Raha misy fankalazana Jesosy rery. Ny anay ohatr'izao, ny anay ohatr'izao. Aza vela isy olona ho reharehanareo. Izy ny ten'Andriamanitra, anareo ny zavatra rehetra. Tsy zavatra rehetra alainao any aman'olona izany tsony, fa ny zavatra rehetra efa anao ao amin'ny Kristy. Tsy sandoka na anampy izay vita teo amin'ny azo fijaliana ho anao ka ilaza fa raha tsy connecté amiko ianao tsy fandray amin'ny famonjen'i Jesosy, tsia afaka makao amin'i Jesosy mivantana ianao tahaka izay kanesa kokoa. Samy manovo ao tsika. Izy nampahantrana mba mpanankarenanao. Marina fa midian'ny pasoavana. Mety olona afaky nitondra fitahinao an'ny hafa ny fijoroanao ohatra ny Jakoba tao trano Labana. Pasoavana zany. Dia rehefa tsy nahita fa misy fivarotana indraindray tsisy nizaniza ao fa vao miditra anao dia miroatra daholo ny mpividy. Tian'Andriamanitra ho aseho ilay izy hoe ianao io dia mananjavatra nataon'Andriamanitra ao anatinao asony hafa. Fa tian'Andriamanitra le toe-po ao anatinao, toe-po mpihevitra ny hafatra fa tsy mpihevitra ny tenanao. Ianao tsy nantsoina hevitena fa nomena zavatra mba hevitra ny hafa, ary amin'ny alalan'ny fijoroanao mihevitra ny hafa dia Andriamanitra mihevitra anao. Ohatr'izay fotsiny le prinsipa. Le prinsipa ny tsotra. Rehefa manaiky ianao ao anatin'ny fo fantsona omperatan'Andriamanitra hiasa ao anatin'izany dia mikorina le fahavokara-pamoronana. Hijoron'Andriamanitra amin'ny fitahim-pasoavana mamaly ianao rehefa amin'ny fo tsy terena. Aza misaina ny eo am-panomezana hoe anao an'izao mba ho voata amin'ny zavatra ohatr'izao. Ny fitiavana tsy mila tambony. Raha voampianariko ianao hoe mandoavan'izao dia izao no ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tsy ampitiavana ny vokatra izay satria raha voatambo no manery anao anao zavatra intéressé anao. Isy zavatra. Hitanareo ny foasehan'ilay fampianarana be dia be mihitsy mametraka eo am-panatanterana zavatra sy famporisiana. Ny zavatra anankiray rehefa provoquenao dia misy engagement tafiditra. Charnel, aranofo. Ohatra mieritreritra ianao hoe ity volo ity matoa fafika amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia Andriamanitra koa anome zavatra anankiray. Tsia ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tsy anao no mibaiko ny tanan'Andriamanitra hitsotra eo amin'ny fiainanao, fa ny fitiavanao eo am-panatanterana ny asan'Andriamanitra ny tonga n'Andriamanitra isaina hamatsy anao satria fantany fa mety aminy. Ny ao anatin'ny fonao mandeha ho azy zany. Za tsy nantso paster Lova. Izy natsapatena nalefa ny tany Frantsa ny 100 euro nefa izy aty Madagasikara mamadika volany euro zany enjakenjana ihany. Fa rehefa nalefa ny daholo dia ka ohatra le vehivavy mpitondra teny izy nonerin'Andriamanitra avy telo eny gaga moa fa nitantarainy tamiko amin'izy dia zao hoe paster ao izy tena dia teo amponofony ten'Andriamanitra mivaha volondelona fa za tsisy endreto volondeto fa tonga dia misy 300 euro ato anatiny ihanako teo zany aitsy anazy. Mbola izy ny anaovany azy.
Halleluja. Halleluja. Lisany amina resaka piva hoe manaova andray hoany ary efa manao paster ohatran' zao intéressé koa ianao raha zay nataonao. Eto tsisy resa-bola ampirisinanao eto amin'ity alitary ity anairana amin'ny fiainam-pananao iombona amin'Andriamanitra. Enao fotsiny mahafantatra ao anatin'ny fonao zay faneren'Andriamanitra anao fanjakany sy mandresy lahatra anao dia tanteranao mpitiavana ny zavatra rehetra. Ampianatra anao amin'ny alalan'ny fampiasan'ny fanahy masina anokatra ny fon'Andriamanitra hevitra tsy amaly tsy terena tsy provokena izy fa tonga dia misosa ho azy tao rontananao milamina ho azy ny zavatra rehetra. Rehefa manaiky ianao ny volavolain'Andriamanitra ao anatinao. Ozy izy Paoly omaly fa sitrak'Andriamanitra ozy izy miantso atao kiboneny hatrany amboaka ozy izy natsono any jentilisa miampahafantatra ny zanany ato anatiko. Zay izy vao nanendry ho any amin'ny jentilisa. Sarobidy amin'Andriamanitra fa mola volananao meloha amin'ny fotoana ny rahananao. Zay le teto omaly tsika zany rehefa tsy afaka tena votsitra tsara ny fisaorantsika raha mbola misy zavatra mitambesatra ao anatsika. Ozy izy fa ny zavatra rehetra zay nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ary tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Timoty 2:5-4 angamba izy zay. Fa ny zavatra rehetra zay nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ary tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Misy zavatra zany tsy tokony hampisaotranao hita maso fa ao anatin'ny zavatra rehetra lalovanao eo amin'ny fiainana. Fa sisy ny ten'Andriamanitra lasa sokafan'Andriamanitra ny masonao mahita fahatsarana ao anatin'ilay ady rehefa mibana ao am-ponao ny fisaorana. Fa maninona no misaotra? Satria efa nametraka tamin'Andriamanitra meloha amin'ny fotoana hiaingananao ny asan'Andriamanitra sy atrehana androsakana rehetra. Hitanao ity velany ao anatin'ny fanompoana ao an'Andriamanitra. Misaotra satria mahatsiaro fa tsy rery. Misaotra satria mifankahita amin'ny fahalehibiazana ao anaty. Misaotra satria mahalala fa tsy mitranga no mifeny zavatra rehetra fa Andriamanitra. Izany no mahatonga ny olona any an-danitra sy ny etỳ ambonin'ny tany mahalala n'Andriamanitra mikohaka mpisaorana eo anatrehany. Tsy ny voary eto tany ihany no misaotra an'Andriamanitra fa ny voary rehetra ny an-danitra ihany koa dia mikohaka amin'ny fisaorana eo anatrehany. Apokalipsy 4:9-10. Ary raha ny zava-mananaina hanome voninahitra sy haja fisaorana ho an'ilay mipetraka aiza eo ambony seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay. Dia iankohaka eo anoloan'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny loholona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia hanipy satroboninahitra eo anoloan'ny seza fiandrianana ka manao hoe ianao tomponahy isy Andriamanitra no mendrika andray voninahitra sy haja sery fa ianao nahary ny zavatra rehetra ary ny sitraponao no anisy sy nahary azy. Hitanareo na ny voary any an-danitra raha tanysainy olo eo dia misy zava-mananaina feno maso be, misy zavatra be dia be, misy amin'ny endriky ny liona amin'ny ondry. Fa io zany eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra misaotra azy daholo, zany hoe créature invisible mikohaka sy misaotra sy ny créature visible manana an'Andriamanitra koa mikohaka. Lolona 420 olona ireo tonga eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mikohaka sy misaotra an'Andriamanitra. Ka ny fisaorana tsy hoe fombafomba mpivavahana fa ny fisaorana fanao tereny fo manapahatakarana ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny fahatsarany, ny fahaiza-manao sy ny voninahiny. Rehefa feno ny fisaorana dia teraka ho azy ny fiakofana. Aleluia. Ohatran'ny rahona io misaotra anao, misaora azy ianao amin'ilay ohatran'ny tanana kely. Mitoy ny fisaorana dia lasa ny akohaka amin'izay Eli. Impito ny fiakofana feno rahona ny lanitra. Noho izany misy zavatra indraindray rasan'Andriamanitra aminao fa tsy omenao. Izay no mahatonga an'Andriamanitra mampiantona ny tanany eo amin'ny fiainanao satria tsy mety ny ataonao. Tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Apokalipsy 7:1-10.
ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mba milolona sy ny zava-mananaina efatra dia ny ankohaka teo anatrany seza fiandrian'andriamanitra izy ka nivavaka tamin'andriamanitra nanao hoe amen. Ny saotra inona nataony? Ny saotra sy voninahitra sy fahendrena sy ny fisaorana mbola naveriny indray sy ny aja sy ny hery ary ny faherezana ne ho an'andriamanitsika mandrakizay zany koa tompo no atolotray amin'ny fiangovana androany maraina. Tsy mahareteka ho an'andriamanitra. Halleloja. Mahavariana fa rehefa tonga nofo andriamanitra naseho teo amin'ny zanaka dia nisaotra ny ray koa izy. Hitatsika eto zao fa ny olona sy ny voary rehetra dia samy maneho fisaorana an'Andriamanitra avokoa. Jesosy Kristy naneho fanapahan-kevitry ny hisaotra ao anaty ady. Jona 1:1-12. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao. Ao ny jerentsika 1:12 Jona 1:1. Tena indray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra dia nizary izany tamin'ny mipetraka ihinana izy ary niazan-drano koa arak'izay nilainy. Mofo 5 sazan-drano roa no zaraina tamin'ny olona tsy 5,000 mbola nisy ambony 12 sobika. Zavatra kely no niraisina mpisaorana tsy ny monomononana. Tsy niteny Jesosy hoe raha eo betsaka ny olona fa iza no mikisana ny rety. Tsy niezaka mibanjana teto an-tany Jesosy fa ny andrandra ny lanitra ampisaorana. Zay mahatonga milaza, mahatonga anao monomonona, miondrika fa tsy mitraka. Rehefa miondrika ianao mijery zay zavatry ny tany, fa rehefa mitraka ianao miandrandra ny lanitra. Zay miandrandra ny lanitra ampisaorana ihany no hita azy misokatra. Fa raha miondrika ianao tsy mahita afa-tsy mipointure anao ihany. Hoe hatreto ny fihefarako, pointure 40 tsy miova. Halleluja. Jesosy tsy ohatran'ny olona ranofo, fa izy ilay efa nahatonga teo amin'ny nofo hampianatra anao hiaina miara-panahy hiatika ny fiainana ranofo. Izy tsy voafetra ny sakana sy fahafahana zany. Tsy ny kely sy vitsy ampitodiana an'Andriamanitra eo ampelantanany. Hoe ampitodiana Andriamanitra hita hoe kely ety fa tsy ampy fa izy ianao hoe. Tsy niezaka izy ampitodika an'Andriamanitra kory hijery hoe ty limity ny fahafahana eo ampelantanako. Tsia! Fa ny andrandra izy hita ny fahalebiazan'Andriamanitra miatrika ny fahakelezana amin'izay misy eo ampelantanany. Ny fisaorana midika tsy voafetra ny reto afa manana anao. Mety tsy azonao ny zavatra tiako tenenina. Raha io tsy voafetra ny reto fa manana anao ato. Tozy izy misaotra fenao navokatra ny tany. Limity ny zavatra hita maso tsy mahasakana ny mampamorona tsy hita maso anao. Tompo, misaotra anao fenao afaka manome mihoatra no zay azoko zakaina satria fantatra ao foko fa ny ambony terrain tsy dribbleur. Ohatran'ny Neymar fa mahay mipasse tsara amin'ny occasion de but tokony vonoiny hafa ihany koa. Manana toe-po tia mahita ny hafa mamono dia mioraka sy manome voninahit'Andriamanitra satria mipartisipe tao anaty pasy. Hitanareo ny olona ny fisaorana dia olona faly mahita ny succès-ny hafa. Misy ifandraisany amin'ilay sitrapon'Andriamanitra ao anatinao ny attitude hiatrehanao ny fiainana amina toe-panahy mendrika. Tsy afaka ho libra ao anaty fisaorana ny toe-pon'ny olona be fialonana. Jesosy tsy voafetra ny kely teo ampelantanany. Hita ny fahalebiazan'Andriamanitra ho mihoatra lavitra no mifahakelezany zavatra eo ampelantanany ka tokony ho zarainy. Ny important amin'Andriamanitra ny toe-po tia mizara fa tsy ny kely eo ampelantanana mametra anao tsy sotra. Raha adika raha midina ny vision anao dia mahita zavatra kely eo an-tananao ianao, tsy mahita afa-tsy ny fetrany eo an-tananao.
fa raha miandrandry ianao dia mahita ranonoram-bahatra avatra ameny mihoatra anao zay ampelantanana atonga anao hika fiderana sy teny hoe lehibe Jehovah ka mendrika io dia raina izany hoe tsy azo ny zavatra hita masosakanana ny alehibean'ny vokatra hitranga eo amin'ny fiainanao vokatry ny fisiany izay toe-po izay ao anatinao tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra amen sa tsy amen. Jesosy tsy nangataka famantarana sy fahagagana izy fa nandray fotsiny izy zay kely teo ampelantanany dia nisorany. Hitanareo zay mahatonga le fanotronana tena misetrasetra be. Ny fanotronana dia tsy teraka avy amin'ny toe-po miatrika an'ilay situation ianao dia mahita hoe tompo tsy misy afa-tsy ty fa mila fahafenona tsy hoe baiko an'Andriamanitra amorona fahafenona ao anaty fahaterena. Ohatrany tsy hitan'i Jesosy akory ny fahakelezan'ilay zavatra teo ampelantanany fa tonga izy dia nanandratra fisaorana izany hoe mifanatrika foana amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra izy. Dia vao nanomboka nanandratra izy tao anatin'ilay fahalehibiazan'Andriamanitra niatrika an'ilay fahakelezana dia niseho ilay fahavokarana. Ny fahavokarana zany dia tsy teraka avy amin'ny fahaizanao mibaiko ny zavatra kely ho tonga be dia be fa avy amin'ny toe-po pahatsarana iombonanao sy ifandraisanao amin'Andriamanitra ampisaorana manetsika an'Andriamanitra anatanteraka ny zavatra ilainao ho mihoatra no izay tadiavinao amin'ny fahatakaranao lanja ny fahalehibiazany sy ny fahatsarany ao anatinao. Noho izany ny fisaorana tsy tokony hoe mavesatra be ianao. Azonareo amin'izay ilay izy. Betsaka mantsy nareo metraka fanontaniana amiko pasteur misy taona fa tena tompo miteny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra dia misaotra na dia tsy tena tokony hisaotra ara amin'izao aloha e. Jereo Jesosy ndao tsika hijery jaona toko faraika ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny efapolo. Inona indray ny nataon'i Jesosy teo amin'ny fasan'i Lazarosy raha dinina Lazara dia tena efa oatra kanefa natongany tamin'ny saotra. Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny efapolo. Dia nesoro vato ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe raha eo misaotra anao fa efa niaino ahy ianao ndry. Mbola tsy mivoaka akory Lazarosy tsisy mahita ao am-pasana fa fisaorana aloha natao amin'ny voalohany. Tsy fanomboam-bavaka ny fisaorana fa teraka avy amin'ny toe-po manam-pahatakarana fa ny zavatra mbola tsy hita dia efa vita mialohan'ny fotoana ivoahany. Andasa aloha mety tsy azonao ilay zavatra tiako tenenina raha tsy tsara ianao tena miteny mihitsy amen sady hitetanana tsara ianao. Amen. Ny toe-po-pisaorana dia tsy hoe teraka avy amin'ny fahitanao an'ilay vokatra ny zavatra nataon'Andriamanitra dia efa mitehetehaka ianao vita ilay izy. Fa ny fahitanao mialoha amin'ny fotoana amin'ny tontolo ara-panahy izay ny mahasitrapon'Andriamanitra ny fisaorana ara-panahy. Fa ilay zavatra mbola tsy vita tsy hitany masonao fa miafinao amin'ilay tontolo tsy hita maso dia efa tanteraka mialoha amin'ny fotoana ivoahany. Neny Jesosy fisaorana foana ny ataony tonga aloha. Tsy maneho mihitsy izy eo anatrehan'Andriamanitra hitany hoe io indray fa resy miady ampinoana. Tsy mitovy ny olona miatrikady miady ampinoana sy ny olona mino miatrikady. Mino miatrikady mahita meloa ny zavatra hitranga fa tokina ny zavatra ntenaina fa nihoana ny zavatra tsy hita. Matokisina ny zavatra tenaina efa vita. Ozy Jesosy misaotra anao efa niaino ahy ianao. Za tsy tabataba be tsony fa ianao fantatra fa raha ny amiko dia miaino afoana ianao. Fa nanaovako ny zavavaka izany tsy mila manao an'izany akory ahy eto e. Raha nangana ny olona Lazarosy io Jesosy fa tsy noho ny amiko fa noho ny amin'ny reto mila fampianarana hoe mila misaotra. Raha za dia fapolo. Raha za dia fantatra fa
fa miaino mandrakariva ianao fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina nilazako an'izany mba inono fa ianao no naniraka zany hoe confirmation mifanirahana ny fanotronana ao anaty fisaorana manamarina ny zavatra rehetra hita maso fa eo Andriamanitra manodina azy. Ny olona otronina misaotra mihoatra noho ny fitarainana. Averiko, ny olona otronina dia misaotra mihoatra noho ny fitarainana. Tranga mbola tsisy nininina miseho fa misaorana ny nefain Jesosy meloha. Nasehon Jesosy sahady satria fantany fa efa miaino sy namaly azy Andriamanitra. Fatokina ny fiasan'ny tanan'Andriamanitra tsy hita maso, mihoatra lavitra noho ny sakany hita maso, tsy mamela marika anapirofo akory hoe hanao zavatra Andriamanitra. Angazany ihany ny fatakaran'ireo mpianatra ireo taorin'ny fianahany taminy mba nitetatetana anao ny fanaony dia nahitany tsy fahitany koa avokatry ny fahagagana nateraky ny fisaorana toa ny apôstôly Paolo ohatra. Ny apôstôly Paoly rehefa tao am-ponjy izy dia mivavaka sy nisaotra an'Andriamanitra. Raha dika amin'ny teny le hoe nidera dia hoe nisaotra. Midika teny fototra ihany koa nisaotra an'Andriamanitra izy ireo tao am-ponja. Mifonja ny toerana tsy tokony hisaorana ary tsy nangalatra akory fa niendrika andrehana dia nisintomina dia nampidirina tany satria noho ny filazantsara toy izy Andriamanitra. Ao anaty fisaorana misy tanina mitsotra tsy takatry ny saina fa tonga dia brutal, namaly amina endrika tena faran'izay brutal Andriamanitra. Ozy Andriamanitra ozogozoiko mifototry mifonja. Ary zao tsy ny Paoly rery mivako mivaravarana fa mivaravarana rehetra koa tonga dia gafika dolo mihitsy mifonja rehetra. Tianao ve Andriamanitra higafy? Atonga amin'ny fahavalo tena miteny mihitsy tsy rarina. Ny fomba fitenin'ny tanora mihitsy nilazako azy. Ary ny fatorana rehetra, fatoran'izy rehetra tonga dia miva fatokin'ny olona anankiray nijoro am-pisaorana ny ray fonjany délivrer. Hitanareo, rehefa style de vie anao no misaotra tena fiainanao anatin'ny fo mihitsy isan'andro. Tsy misaotrasaotra fotsiny fa tena avy any anatinao misaorana. Mifisianao eo amin'ny toerana anankiray hitondra délivrance en gros. Tonga dia vaky balina ny délivrance. Mahafantatrareo Josafata. Josafata vao nanomboka nidera sy nisaotra izy dia nasian'Andriamanitra otrika ny fahavalo, ny famely izy samy izy ihany. Zareo amin'izany nidera fotsiny iry, niatso ny fahavalo, ny famely izy samy izy, vita niady, tapitra ny fiderana. Zay mahatonga amin'ny fiderana tsy hira fotsiny fa foresi lahatra am-pisaorana. Tsirayany tompo, tsirayany tompo, fa mihoatra izany tompo, fa mihoatra izany tompo. Ny foko no jerenao, ny foko no jerenao, ny foko no jerenao, ny foko no jerenao, ny foko no jerenao. Jereo Paoly apôstôly dia nisaotra mihoatra n'Andriamanitra izy ny amin'ny zava-panahy. Veriko, Paoly apôstôly dia nisaotra n'Andriamanitra mihoatra amin'ny zava-panahy noho ny zavatra hita maso. Tena variana be taminy. Dasany hoe meoko anareo kely zavatra isaoran'izany Paoly zany an'Andriamanitra. Romana 1:9. Izy Paoly io tena manome lesona io. Voalohany ozy izy, voalohany misaotra n'Andriamanitra amin'ny alana Jesosy Kristy tompo noho ny aminareo rehetra satria efa reheran'izao tontolo izao ny laza ny finoanareo. Laza ny finoana no mampisaotra amin'ny Paoly voalohany. Ozy izy voalohany rehefa miasa ny finoanareo dia misaotra n'Andriamanitra be mihitsy aho izy Paoly. Alohany anaovana ny zavatra rehetra dia fisaoran'Andriamanitra foana ny Paoly.
Korintiana voalohany jerentsika zany le fomba fisaorany ohatry ny ahoana ary ny fomba fisaoran'ireo olona nahita exploit tao ambadiky ny fisaorany an'Andriamanitra rehetra nahita sitraka sy fipoahana tao ambadiky ny fisaorany ahoana ny fomba nanehoany an'izay fisaorany zay ty zany le foany ao anatinao mihitsy no avoaka amin'izay ahafahana no tena miombo-po amin'Andriamanitra mpisaorana Korintiana voalohany toko voalohany 1:4 amin'ny anaran'i Jesosy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy misaotra hono izy noho ny fahasoavana zava-panady olo zany misaotra lalandava zany hoe misaotra mitoy izy zany hoe imbetsaka izy misaotra noho ny fahasoavana fa tsy hoe misaotra noho ny vokatra tsy miankina amin'ny fotoana natranga ny fisaorana fa atao mandrakariva ary zay mahatonga azy miteny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra atao baiboly dia ny fisaorana no mitoetra mialohan'ny vavaka sy ny fangatana rehetra na koa raha adika dia zao hoe misy fiatraikany be ny ataksika sy mivavaka izay ataontsika maro toerana tsara rehefa ny aloava amin'ny fisaorana faran'izay tena nakasitran'Andriamanitra Romanina toko voalohany ny 9:9 teo dia ny 9:5 mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo nanareo firaisana amin'izany ny Jesosy Kristy tompo amin'ny Romanina azafady Romanina toko voalohany ny 9:9 dia apetrakintsika amin'izay ny 9:5 hozy izy voalohany misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo noho ny aminareo rehetra satria efa reheran'izao tontolo izao nilaza ny fonareo ary ao amin'ny 5 amin'izay fa Andriamanitra izay tompony fanahako amin'ny filazaony tsara ny zanany ny vavolombeloko fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo mandrakariva raha mivavaka zany hoe misaotra aloha izy vo mivavaka ao tsika ny Efesiana toko voalohany ny 9:5 ka hatramin'ny 9:10 alohan'ny nangatahany Paoly an'Andriamanitra no zavatra dia misaotra an'Andriamanitra foana izy aloha zany hoe asehony Paoly ho hitan'Andriamanitra foana lanjany fankasitrahany zavatra efa vita mialohan'ny fandrosoany tiany anehoana an'Andriamanitra manao zavatra ary noho izany za koa rehefa nandreny fonareo an' Jesosy tompo izay hitan'ny olona masina rehetra dia tsy mitsahatra misaotra ny aminareo ka mahatsiaronareo amin'ny fivavako hitanareo izy mahatsiaro ny fivavaka dia ny 9:10 mba homen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompony voninahitra ao anareo fa ny fanahy amin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana tsara io fangatahana io tsy voatery ho zavatra hita maso hoe mba homeny tompo anareo ny fiara sy ny trano sy ny vola be sy ny anina any amin'ny banky tsy izay le izy fa are-pahasoavana ny nangatahany Paoly ho ampino zao ny ndao ny atsika eritreritra omeo lanja ho ny fahasoavan'Andriamanitra omeo lanja ny zava-panahy ho ambony lavitra no ny zavatra ambony rehetra ilainao eto ambony tany ao amin'ny zava-panahy daholo ny commande ny zavatra hita maso rehetra noho izany raha kely sy fohy ny fisainantsika dia badenina be fotsiny tsika amin'le trondro kanefa Andriamanitra efa nanome fitana antsika ary vonona ny rano anjonontsika menao tsara ve nareo rehefa ao anatinao ny fahasoavan'Andriamanitra dia olona tadiaviny ianao satria olona anankiray afaka amoaka izay zavatra tsy ananany hafa fa nomen'Andriamanitra anao tany amin'ny sekoly tamin'ny herinandro averiko kely ny tena harena sy fanambinana dia tsy miankina amin'ny fanananao ny zavatra rehetra tsy hoe feno ny zavatra ilainao eo tokotaninao materiel sy ny zavatra tadiavinao fa ny tena fanambinana sy fitahian'Andriamanitra dia zava-panahy satria ny mpanan-karena mitady vola mba ho angonina olona nina amin'ny fotoana anankiray hitsinjova ny vody andro merika ny ianao anefa mahasotrodrano ianao ny fahasoavana fa mirapiratra lavitra mety no tatao vonona ny andronao na dia sendra manjombona aza dia ho tonga tahaka ny maraina zany hoe ianao mety miatrikady eny an-dalana fa ny fiafaranao tsara lavitra no fanombohana miaraka amin'Andriamanitra zao tontolo zao miasa mafy izy teo tsara amin'ny fanombohana fa mieritreritra izy eo ratsy fiafara zany hoe amin'ny fotoana raridy izay nangonony dia ho ritra nefa amin'ny fotoana maharitra amin'ny fananany manantona anao izy amin'ilay fotoana maharitra izay nananany no isehony le tsy ananany fanomen'Andriamanitra anao ao anaty mihoatra noho izay nangonony fahasoavana ny anarany nisy mpanan-karena ohatr'izany efa lany daholo ny fananany efa ritra ny sabona azy fa tsy sitrany tonga izy mivavaka ohatra antsika nitonona ny tem-panasitranana sitrana tao anatin'le izy raha fahatatry melozy izy hoe taty zavatra ohatr'izao fotsiny dia vita ilay nandaniko ny fananako rehetrarehetra taty taloha amin'ny fotoana nandaniko ny rehetra
Ndiky fa ny atao hoe fanambinana ny fahatsapahanao ao anatin'ny fanananao izay nomen'Andriamanitra anao fa tsy anana ny hafa. Misy zavatra tsy azo ny fitadiavan'ny olona omena fa omen'Andriamanitra ho an'ny olona izay mandokatra ny fo noho n'Andriamanitra. Ary ny fiasan'ny fanomezam-pahasoavana dia ambony lavitra no ny fiasan'ny fanoherina rehetra satria misy ny fiasan'ny fanahy nomen'Andriamanitra aso ny zanany nomena fanomezam-pahasoavana manasitrany ianao manao fahagagana. Men'Andriamanitra fahalalana ianao, men'Andriamanitra fahendrenany, men'Andriamanitra faminaniana, men'Andriamanitra fanamamantatra. Ary ny fanomezam-pahasoavana azo irina. Manirivo fanomezam-pahasoavana ozy izy Paoly indrindra ny aminany. Azo irina ny fanomezam-pahasoavana. Fa misy zavatra tsy azo irina fa fanomezana omen'Andriamanitra anao fotsiny ao anaty dia ny fahafahanao mampiasa ny fonao angetaheta an'Andriamanitra. Ataovy amainina moreta. Androany anie za mahita efa misy olona be dia be eto. Maro ny zavatra hovain'Andriamanitra ao anatinao androany. Ary ny kominionao amin'Andriamanitra dia ho atsaraina mihoatra lavitra noho ny fotoana vao ninonao an'Andriamanitra. Amen. Mila fantatsika tsara zany hoe ny zavatra rehetra dia mianga ao anatin'ny toe-po feno fisaorana an'Andriamanitra. Tsisy olona tsy mitady zavatra eto na rehetra. Misy zavatra be dia be tsy ampy manko eo amin'ny fiainantsika rehetra. Za ianao zao mampiasa fo hisotra. Avereny hoe mampiasa fo hisotra hoe avereny mampiasa fo hisotra. Ianao io hoe mampiasa ny fonao hisotra an'Andriamanitra. Betsaka lavitra hoe zavatra efa vitany noho izay zavatra tadiavinao. Raha tianao Andriamanitra hoe amaly ianao mankasitra azy fotsiny aloha amin'ny zavatra efa vitany mba ahafahany miditra tseritra manao izay mbola tsy hitanao hoe ataontsika ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Halleluja. Filipiana toko voalohany 1:7. Ozy izy ny tenany hoe misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatserovako anareo ozy izy. Vao mahatsara io zany dia misaotra an'Andriamanitra. Dia ny 7 amin'izay ary zao no angatahako hitanareo fisaorana aloha vao fangatahany. Iny zany tsy mila profo be dia be tsony fa efa maro ohatrany amin'ny Filemona misy an'iny. Hitantsika zany fa feno fisaorany fo eo am-pivavahana dia mora mahombytsika amin'ny zavatra angatahana. Mila tsika mianatra misaotra amin'ny fotsika manontolo. Mandresy lahatra ny fonao eo anatren'Andriamanitra hoe tena makasitraka azy fa tsy hoe badelin'ilay zavatra ilaina mbola tsy hita dia miezaka ny misaotra ao anaty fahakizitinana. Zavatra rehetra efa vitanao antsika avokoa. Mihoatra lavitra noho izany izay irintsika. Izay no mahatonga antsika kristianina anie disipla an'i Jesosy tsika. Dia mianatra amin'i Jesosy tsika. Ary misaorana dia milaza fa sy manambara fa izay rehetra tianao atao dia efa vita mialohan'ny fotoana hijoroanao eo anatren'Andriamanitra. Mifankahita zany ianao amin'ilay fahavitan'Andriamanitra mialoha dia malalaka be ny fonao. Manome korazy an'Andriamanitra anao zavatra zany. Rehefa hitan'Andriamanitra feno fisaorana amin'ny fonao dia korazy Andriamanitra anao zavatra. Raha tianao zany Andriamanitra havitika dia ianao zany tsy tian'Andriamanitra ny toe-po ingrat. Ny ingratitude tena tsy tian'Andriamanitra. Olona tsy mahatsiaro ny soa nataon'Andriamanitra taminy. Ozy izy hoe Andriamanitra koa ve zany dia mitady hisaorana. Tena tsy hoe mitady hisaorana izy fa normal ianao raha misaotra azy. Ndao antsika jery amin'ny Luka 7:7. Luka 17:17. Misy boka 10 lahy. Sitrany izy 10 lahy. Ny ray ihany no miverina. Toy Jesosy arezany sivy. Mitady izy sa tsy mitady? Aizany sivy ozy izy. Matetika ianao rehefa nandray valim-bavaka menatra ny ijoro vavolombelona dia inona tonga misy be dia be aminareo no ohatr'izany. Le ohatran'izao tsika netina za amin'io mbola mitondra am-bavaka ao anatin'ny herinandro ka izy efa mivalian'Andriamanitra ny voalohany voany intsony. Zato mbola mandaolika tompo valimy hitanao amin'izay le izy. Raha avy ianao tsy misaotra n'Andriamanitra koa raha mbola tsy mahita hoe vita le izy raha tsy misaotra azy. Zany ne ny antony le fijoroana vavolombelona omena voninahitra Andriamanitra ny amin'ny zavatra efa vitany mba ahafahany mandroso amin'ny manaraka. Are tiaka ao an'Andriamanitra. Ary aizany sivy ozy izy dia le anankiray ihany no nitsofony rano. Ndany ozy izy fa tanteraka amin'ny fanafahananao. Ndany tsofony rano le anankiray. Le sivy zany afaka ny ambadimbadika ihany fotsiny. Dia voatsodrano izy sady afa-po. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fisaorana. Avereny hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fisaorana. Boky ny Romanina toko voalohany io ihany amin'ny 9:20 ka 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy
fa sy avy any an-danitra ny fahatezeran'andriamanitra mifaratsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy satria izay fantatra ny amin'andriamanitra dia miseho mponiny reny fa nasehon'andriamanitra taminy ao a fa ny fomba ny tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny mahandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovan'izao tontolo izao fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo fa na dia nahalala'andriamanitra azy dia tsy mba nankalaza azy zany hoe tsy nisaotra azy toy izay mendrika ao an'andriamanitra na misaotra azy fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony donto na tonga anao tsy mahay misaotra an'andriamanitra io donto ny fonao tareo ilay fo donto domelina be ny dikany fonofo ny fonao mifankahita amin'ny fitiavan'i Jesosy isan'andro ataovy amenina moa mafantatrareo misaoran'i Jehovah ry fanahy ary zay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra zay mamela ny heliko rehetra zava-panahy sy manasitrana ny aretinao rehetra ny olona mahatsapa fa voavela heliko no afaka isotra amin'ny fanasitranana tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Jona 4:12 ny raisin'i Jesosy ny mofo dia mivakiny misaotra izy misaotra amin'ny mofo tonga dia raisitsika rabaky teny makasitraka an'Andriamanitra amin'ny zavatra materiel visible hita maso ohatrany hoe mofo misaorana azo raisy tanana ianao zany tsy hoe mody fanina rehefa nitahin'Andriamanitra koa amin'ny ara materiel fa mba misaora azy ndre tamin'izaho mbola vao afaka nandeha nentin'ny olona tany amin'ny grande surface voalohany tsaroko izay fotoana izay misy olona nitondra anay tany amin'ny grande surface tamin'izany te tsy mpandeha grande surface fa ny mba fantatray miondrikondrika eny Mahamasina tamin'izany le mandeha eny amin'ny tsena mba hoaka fa mba mahay miditra grande surface ao zany dia nentin'ny olona fidio izay tianao pasteur dia vidy an'izay tiako mitondra kadi anankiray fa vitako feny le kadi mivoaka teo tena andohalika teo tokotanin'ilay supermarché ako sotra Jesosy avy aminao zao ary mandraka androany tsy hoe tamin'izany ihany fa mandraka androany dia mbola mitoy izay fisaoran'izay za rehefa sakafo tena tiako ka nafilotra tamiko dia tsy menatra mandohalika eo amin'ny latabatra ao ambany sotra toy ny fa matsiro zany gesy zany zay koa moa zatra vodiana raha teo fa le vodiana matavy tsara tompo ny vodiana ritra tsy mba adino fa misaotra tompo na sakafo na zavatra rehetra tonga dia mampisaotra anao an'Andriamanitra. Inona no men'Andriamanitra anao hita maso meo voninahitra sakafo fiara trano zavatra nolainao fa nomena misaora azy rehefa maki ny epistily Paoly dia jery ny Romana 9:9 fa ny zavatra tsy hita maso koa dia nisaorany an'Andriamanitra ny hita maso ny tsy hita maso ny aren'ny teny voalaza ny Korintiana 2:9 ny fitombony aren'ny teny eo aminareo sy ny fahalalana an'Andriamanitra ny saora Paoly an'Andriamanitra zany 9:7 sy ny 9:7 amin'ny 4:7 amin'ny Korintiana 1:1 ny aren'ny teny ny fitombony zany ny fanambarana ny révélation ny fahalalana an'Andriamanitra vao mahay teny isaorana an'Andriamanitra mihoatra fisaoran'Andriamanitra ny amin'ny fahatakarana omeniny amin'ny teny ozy izy Paoly ny fitombony fanomezam-pahasoavana sy ny fiasan'izany eo aminareo isaorana an'Andriamanitra ny fanasitranana ny fanomezam-pahasoavana raha-paminaniana ny taridalana omen'Andriamanitra ozy Paoly ny don spirituel eo aminareo izay mandroso dia isaorako an'Andriamanitra ny fisehony zany ozy izy Paoly. Efesiana 2:1 ny 9:7 ny fidy atsika melohan'ny fandrenan'izao tontolo izao izy na nendry atsika amin'ny fitiavany ny amin'ny zanany malalany izay nananganiny atsika diky fa ny fananganina anao dia ambony lavitra amin'Andriamanitra ny fitiavany anao dia ambony lavitra amin'Andriamanitra ary Paoly dia nilaza fa efa nanomboka tantara teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra melohan'ny fandrenan'izao tontolo izao ary niantso atsika izy eto an-tany mba hitohizany zany amen. Ankehitriny ozy izy Paoly dia olom-bovonjy noho ny fitiavany misaotra azy fa isan'ny fiangonana nampakariny mahafantatra ianao zao candidat na candidate ho isan'ny afaka anatena lanitra satria ny vonjen'Andriamanitra tamin'ny famindram-pony sy ny vidiny tamin'ny raha sarobidy tsy maharety aika ao an'Andriamanitra alohan'ny zavatra rehetra ilaiko omeko toerana ny mahasarobidy ny fanavotany
zay tsy niaro ny zanany lahatokana fa maty amonjy antsika tsy homeny mamaim-pona miaraka amin'ny Jesosy koa va ny zavatra rehetra tsy hoe nivonjeny fotsiny afa natsangany ngamba tadiditsika ny tantaran'i Jakoba tamin'ny Efraima sy Manase zanak'i Josefa ozy Jakoba reto zanakao reto no zanako zany hoe niteraka ny rahalahany zany Josefa ohatr'izay koa Kristy natsangana tamin'ny alalan'i Jesosy sika fa niteraka na mianabaviny izy niteraka ny rahalahany ny fiterahana amin'Andriamanitra tsy misy zoky sy zandry fa mety promotion Andriamanitra Jakoba tsy niteny reto zavikeliko reto fa zanako naterako zany hoe rehefa natsangana dia tonga zanaka Andriamanitra tsy manana afa-tsy Jesosy reny zanany lahatokana tenao raha tsy natsangana tsy tonga zanak'Andriamanitra zany mahatonga antsika mitsaoka azy sy misaotra azy zany hoe misaotra ianao amin'ny zava-panahy manandanja ao anatinao ve zany misaotra amin'ny zava-panahy zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay meny ny anarany tsika tsy nampianarin'i Jesosy hivavaka hoe dadabenay zay ny an-danitra ho masina neny anaranao rainay zay any an-danitra rehefa natsangana sika dia nomeny ran ho ao amin'ny Kristy hitovy laharana amin'ny Jesosy eo imasony rehefa natsangany ho tonga zanaka amen Jesosy rehefa nampianatra atsika hivavaka dia niteny izy hoe rainay zay ny an-danitra fa tsy hoe dadabenay zay ny an-danitra natsangany sika tonga zanaka inona ny vokatry ny fisaorana dia mahatonga antsika hitombo amin'ny lafiny rehetra hitombo amin'ny lafiny rehetra avereny hoe mitombo amin'ny lafiny rehetra mety tsy manana ny ampy ianao fa ny kely indrindra jereo dia hisaoran'Andriamanitra ilay vehivavy mpitondra tena tao Jorafata kely nanomboany fa 3 taona tao anatin'ny mosary izy no fenon'Andriamanitra rehefa nahatsapa misaotra tamin'izay kely teo am-pelantanany no entiny teo anatrehany Elipa aminany Jesosy tsy mangataka na mibaiko ny fisiany zavatra anankiray tamin'ny fotoanan'ilay mofo 5 sy 6 rano tsy niteny izy hoe tononoko sy ambarako ny fitombony ity mofo ity sy ity hazandrano tsy sady reseta any amin'ny mofo sy hazandrano izy fa ny sady reseta amin'Andriamanitra izy alleloia hitanareo ny secret mpanotronana manomboka fantatrareo amin'izay ny secret mpanotronana ny fanotronana tsy mijery ny situation fa mijery an'Andriamanitra ao anaty tranga sarotra tsy niteny izy hoe remove ao kitombo pozy izy misaotranao Andriamanitra fa tsy mofo ny fonoko mpanao baskety manko misy hoe mofona tsy azonareo ilay zavatra tiako teny tsy vao mofo ny fonony alleluia tsy mivaky loha amin'ny zavatra fa nisaotra fotsiny izy ary le fisaorana nanandanja teo anatrehan'Andriamanitra mofo 5 sy 6 randrona vokilo atsomy 5 mbola nisy ambony 12 biky mampijoro anao amin'ny fahatakarana ao anaty fahatakarana fanehoana ny fahafenono fo feno fakasitrana ny fisaorana aza monimonina mikely fa sy eo anaty fisaorana fotsiny dia isy fitombony hitany masonao amin'izay zava-tsarotra lalovanao fa meo fotsiny le qualité mpisaorana avy amin'ny fo ahafahan'Andriamanitra mijoro eo anatrehanao aza sina intérêt le izy manetsika famerenana amin'ny lony ny fisaorana zao toko 1:1 ka hatramin'ny 7:7 velona maty ray fisaorana saotra tompo tsy hoe saotra tompo fa lasa izy tsy zay le izy saotra tompo fa miaino ahy ianao Apokalipsy toko 5:7 ka hatramin'ny 10 manetsika fiankofana ny fisaorana satria mitondra anao ametraka ao am-po ny maha-izy azy an'Andriamanitra io toe-po mametraka ao am-po maha-izy azy an'Andriamanitra io mahatonga anao manetsika fisaorana ao am-ponao dia mitarika anao hatrany amin'ny fiankofana rehefa avy eo Apokalipsy toko 7:1 ny anjely amin'ny endriny maro samihafa dia nisaotra sy nanambara ny maha-izy azy an'Andriamanitra mananantony izy isaorana an'Andriamanitra Jona toko 4:20 ka hatramin'ny 7 ny akohako Maria teo amin'ny tongotra Jesosy tsy hoe noho Jesosy loatra fa ny fahitany an'i Lazarosy anadahany efa maty afarina tany am-pasana navoaka dia miaraka latabatra amin'Jesosy isaky mijery an'i Lazarosy izy dia te hanoloka ny tongotra Jesosy satria dingana tsy takatry ny saina ny nasehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Maria rehefa eo ny lanjany vesatry ny fisaorana teraka ho azy ny fiakofana ao anaty ady zero tsara Josafata
Jehovah Andriamanitra izy efa niteny tamintsika fa ny Jehovah niady fa tsy atsika. Nao tsy kideran'Andriamanitra ozy Josafata. Deran'Andriamanitra ireo tamin'ny fofeny fisaorana sy fankasitrahana azy noho ny amin'ny teniny. Ny fisaorana dia teraka avy amin'ny fihazonanao ny teny fikasan'Andriamanitra. Izay anomanan'Andriamanitra amin'ny fonao akasitraka azy mifanandrify amin'ny zavatra lazainy miatrika fanoherana itety ivelany. Maniraka anao hidera sitsika ao anaty fotoana tsy tokony hitsikina sy hiderana zany. Ary maniraka n'Andriamanitra ankolaka anetsika ny tanany ara-potoana hikarakara an'izay sakana tsy hatateraka amin'ny fifalianao mba hahatonga ny fifalianao ho tanteraka. Radinihana ny fifalian' Jesosy ao anatinao mba hahatonga ny fifalianao etsehan'Andriamanitra amin'ny fahatanterahana. Ary zay ny antony teny, nomena ny teny ho tonga fisaorana ao anatinao. Ary le fisaorana ao anatinao izay tao amin'i Jesosy nananganiny an'i Lazarosy sy nampitombono mofo 5 sezan-drano 2 avokiona tsy 5 natonga azy ny teny hoe zany teny zany no nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako dia tanterahako ny fifalianareo. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Mahafinaritra aloha ny amaranako azy ny toe-tsainy Izaka. Genesis 2:2 ny 9:7 dia hivavaka isika. Andehanao fanatitra izy mianaka dia mandeha Isaka. Ohatry mihitsy mipoziny Isaka tondra n'le kitaibe tao fanatitra. Dia tonga teo amin'ny le tendrombohitra anaovana n'le fanatitra dia vita ny kitay andeha ampirehitra afo amin'izay. Toy izy amin'izay izy eto. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe rikako dia hoy izy inty anaka. Dia hoy izy indreto ny afo ty koa ny kitay fa izy zay ondry atao fanatitra hodorana. Mianao ve nareo? Nanaitra kely anay io. Tsy tonga izy dia niteny hoe aiza ny ondry. Fa hoy izy aloha tia ny afo, tia ny kitay, vo aiza ny ondry. Inona ny dikan'le izy? Misy fahabangana ve teo amin'ny fiainan'i Isaka? Ie. Bangondrista izy. Fa hoy izy dado vonona ne ny afo e. Ny azo koa efa milahatra. Fa aiza ny ondry? Mampianatra antsika Isaka melohan'ny jerevana zay tsy ampy. Jerevo aloha zay eo. Alohan'ny angatanao an'izay tsy ampy tany sao aloha zay eo. Asa tonga dia mivatravatra any amin'le tsy eo fa tonga dia banga omponao le présence an'le toe-potakina anomezanao an'le fisaorana tsy maharety ka ho an'Andriamanitra. Misy zavatra mihoatra ao anatinao noho izay zavatra irinao efa vitan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Dia hitanao fa ho amaivaninao lanjan'izay zavatra ilainao mihoatra noho izay zavatra efa vitany ao anatinao anome lanja ho azy ny fisaoranao. Zany ve tsy tokony ho tiako? Zany secret zany. Alleluia. Andamany miaina an'izay amin'izay dia hitanao fa manomboka misokatra tsikelikely ny omponao. Aza mitomany amin'ny zanaka mbola tsy tonga ianao fa manomeza voninahitra andramose misafosafo anao. Aza miady loatra amin'ny ramosera mbola tsisy indray fa mio voninahitra Andriamanitra fehom-panomanana ny tsara ho anao izy. Mbola velonaina ianao. Matoa Andriamanitra manome vady dia tsy maintsy ho avy ny fotoana nomezany zanaka. Noho izany misaory isan'andro amin'ny fisian'ny vady melohany hatongavan'le zanaka. Tsy maharety ka ho an'Andriamanitra. Tenenina akaikinao ho avy tokoa io ka tsy hijanona hoe. Zay no mahatonga an'Andriamanitra manaisitra le ao anatsika ao zay zavatra tsy mety rehetra satria ndraindray mifotsika teren'le filana tsy libra tsara. Tsy libra ny ao anatinao fa kendain'le filana tsy tonga. Inona manakana an'le izy? Fotoana ohatry maharitra zany. Ny siansa milaza, ny zavatra hita maso manambara
misy fanoerana be deabe hita maso voakejan'iny ny oamponao dia tsy afaka misaotra lasa ny feoan'ny olona manohatra no menao lanja ao anatinao dia tsy libra mifonao hisaotra azy fa raha mba fantatrao fa izy no Andriamanitry ny nofo rehetra mo misy zava-mahagaga zay tsy hainy va fa rehefa misokatra mifonao manaiky androso dia zao ho mpiara-miombonantoko aminao Andriamanitra mandrapatateraka izay lazainy aminao Andriamanitra tsy vonina nitsikery ianao hoe zany koa ve ny fononao tsy mpandatsy izy nga Sara tadiditsika nandainga amin'Andriamanitra ne Sara me izy to ambadikin'lay dia izy Andriamanitra Sara to menao satria hitan'Andriamanitra le izy hoe me maneso mihitsy izy zany koa ve dia hitranga dia izy Sara natahotra gombony tsy meako nefa izy me nandainga izy dia Andriamanitra tsy kizitim-belona hitako tao amin'ny fanahy mihitsy ianao zany Andriamanitra mandainga amiko ianao vakio Baiboly fa ozy izy Andriamanitra poky hoe hita fa me tanao fifandraisan'ny ray sy ny zanaka rehefa mandroso ny fonao dia manampy ianao ao anaty faiblesse Andriamanitra manangana anao iny zay lazainy dia ozy Andriamanitra ho hitanao fa le finezanao teo iny anaovako défi fa teny metiko ianao rehefa tonga Isaka Halleluja mahita ny Isaka anao ho tonga tsy ho ela amin'ny anaran'i Jesosy ary anatin'le fompihombonana amin'Andriamanitra io tsy ho raraka na ho foana izany mifanantenanao fa na zavatra impossible aza ny hitany masonao hiditra sehatra n'Andriamanitsika hikasika an'izany amen ary azoko antoka le fiovana fa manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta halleluja atsaratra io ranomaso ateraky ny filana tsy tanteraka ranomaso ateraky ny zavatra mitranga mbola tsy niseho mandraka androany rovina vao tonga le valim-bavaka aloha Andriamanitra no hiteny hoe rovinenao vao avy rovinenao vao mbao rovina fanto fa sasatra miandry ny dadana fonao no andrasany rovinenao vao avy rovinenao vao mbao rovina fanto efa sasatra miandry ny dadana zanaka tiany ray ho hita zanaka miverina miaraka amin'ny ambo-po sy avonavona fa zanaka miaiky ny eliny sy ny fahadisoany ary hitany lavitra ny fony faniova tonga n'le ray tsy nanisy commentaire tsony zay zavatra nytenen'le zanaka dia efa hitan'le ray ny meloha le farisena meloha ny fotoany iverenany Andriamanitra rehefa miverina aminy ianao dia aza miaraka amin'ny fo manamelo tena fa miaraka amin'ny fo mpiovana fotsiny manaiky fa tsy netiny nataonao mba hisy ananganany ianao le zanaka ny teny hoe rano nataoko tsy mendrika eno zanaka oatsony marina zany tena marina ny elaza le zanaka daly rano tena tokony ho izy aidino ny ranko tonga mpanompo fa tsy mety ny namadiako anao ny elako taminao tsy nanaovako tsinitsinina anao fa le ray ny be fitiavana ngoa dia niraisina tsy nasinresaka hoe mariny zany tsy zany natony fosy izy rehefa avy eo ambety ty zanoko ty ferika hita indray zany hoe le lalan'ny tany zany tena fahaverezana inona nataon'ny tany laborangy fisotroana lalaovam-behivavy jangajangana pandanimpona boîte de nuit casino izy adolo ny anaran'ireny anaranarana rehetrarehetra miandry any ivelany reny fa zay mahalala tsy haiko tsony inona koa moa mampiady akoho tenina koa moa tsy haika ina tolona karazan'le nivelany reny le anivelany le tokony le zavatra nivelany reny le zavatra nadononao an'Andriamanitra reny fa tsy nasiany Jesosy resaka le izy
nafinahitra ny vavolombelona le rahalahy malalako to za rahalahy teny hivavaka ao anao zay rehetra teny hivavaka ao anao fa sambatra ianao ary manam-pandriana ny rehetra mba ho toanao daholo koa ndao tsika itetanina mafy ao an'Andriamanitra tonga dia nesoron'Andriamanitra tamin'ny toka izy nesoron'Andriamanitra tamin'ny sigary izy tsy te hierika an'izany ntsony izy baiboly ny sakaizany mba hitretinareo teo amin'ny fanatren'Andriamanitra izy tantarainy taty renina anala izy teo tsisy frais izy ny ala tany satria nisy fotoana izy ohatry ny sitrika kely zany fa saika tsy handeha marina zay rahalahy dia niteny renina hoe andao andeha fa aiza ny rendez-vous tsy hita teo amin'ilay rendez-vous dia henony ihany hoe tokony handeha dia nanaraka laka bus amin'izay izy nandeha tsisy frais fa zao nataony tao anatin'ny fony ataodreo raha marina zavatra teneniko tantarany renina le izy dia raha diso le izy tena atao hoe diso atao voatr'izao fa raha marina dia atao voatr'izao nitsy atao amin'ilay bus ony izy dia nangataka famantarana Andriamanitra za tsisy frais fa andeha hoany fa azo atao mitaky frais amiko resevera bus io ataodreo raha marina dia nitsy atao izy dia mivoaka ny bus izy tsy nitakiny le resevera frais fa tonga dia mivoaka fotsiny nitsy tamin'ny bus anankiray indray satria indroa le bus dia tonga atao indray dia mbola naverina fanindroany tsisy frais Andriamanitra fa azo atao mitaky ataovatr'izao raha marina raha diso dia tena ataovatr'izao ay marina zany dia tonga teo analakely indray izy tsy niraisy tsy nitakiny frais fa tonga dia mivoaka dia zao no nataony tonga tao amin'ny fiangonana hono izy dia vita tao amin'ny fivoriana izy tao amin'ny soprety ambony tao vita amin'ny fivoriana tena ato amin'ity asa fampomity mihitsy Andriamanitra zany hoe miaiky ny fisian'Andriamanitra izy fa tsy hoe maho amin'ny asa fanompoana azy amin'ny toerana rehetra zay tsonareo niaraka dia ny anatono fa sao dia indray misy mieritrehetra hoe ato mihitsy miavaka noho ny rehetra Kristiny miavaka ato fa tsy le asa fanompoana dénomination géro satria tsy olona ampiasaina nanara-piangonana no mitondra ny an-danitra fa mifandraisan-dahatra amin'ny fisian'Andriamanitra izy niona tamin'Andriamanitra ny tiako lazaina tsy mahare ty aka ao an'Andriamanitra izy niona tamin'Andriamanitra io fonao io na ianao rery ara dia mety amin'Andriamanitra délivren'Andriamanitra izy lafa tsy te herika antsony zany ny atao fifoazam-panahy halleloia mahita androany maraina fa ao anatin'ity communion ty hifankahita amin'ilay teom-potena feno fisaorana amin'izay ianao le tao amin'i Jesosy no ataon'Andriamanitra ao anatinao ary azoko antoka androany fa eto amin'ny latabatra misy zavatra miova misy zavatra efa rava fa ahorona indray misy zavatra efa very fa averina amin'ny laonina misy zavatra tsy misy fa ho ampitombona amin'izay ary misy zavatra foana fa hoforonina amin'izay halleluja tsara ianao Andriamanitra halleluja inirana wini laini aretana ilayazu fi zalini bemafitamina fayanao irerian yanao yan nuna vitizan inirana wini lani aretanao ilayazu fizalini bemafitamina fayanao irerian yanao yan nuna vitizan tsaroko Jesosy ny teny tamiko nisy fotoana tompo Jesosy fa inona no ataoko anisan'ny olona mba hisy hoentiko mambavaka sa avelako amin'izao dia ianao no mahalala ny atao amin'ny olonao mahafantatra ozy izy ny fankasitrahana ty an-danitra dia tsy miankina amin'ny isan'ny olona hovonjena tonga fa miankina amin'ny isan'ny olona nandray famonjena androantsika andao hanome an'izay fahafapo ho an'i Jesosy iteny amin'i Jesosy tsika hoe mifoko Jesosy io tsy ataoko onoono na anganongano
fataoko fo tena misokatra manaiky ianao zato isan-jato. Ro zavatra rehetra ny ainako Andriamanitra ka sanatria mety hiteraka vokatra ahatonga antsika tsy fakahita indray androany na tsy fakahalala dia ny androany satria samy velona Andriamanitra dia vonina androany anapa-kevitra anaisotra andreo otamora mahazo rehetra ary ampitodika ny saiko ho any aminao tsy atsapany ao an-tranony raiko fa ny tena fahavokarana ho aho tsy eny amin'izao tontolo izao mampivezivezy ahy fa ao aminao. Belohany andraisanao fanasany tompo dia tiako anomenao ny ty tantaran'olona anankiray ty tena nisy le izy ao amin'ny firahanao. Ny anaran'ity olona ity dia atao hoe baron ny anarany. Baron ny anarany izy dia tady diovo ao amin'ny firahana fa 470 vetivety fotsiny. Alohan'ny fandraisana dia tena tiako hitatsika le izy zao ny zavatra nisy raiky feno antitra. Baron dia olona tamin'ny tantaran'ny eglizy protestante teto Madagasikara ny alohan'ny tongavan'ny fiangonana teto Madagasikara. Baron io dia nisan'ny vahiny tonga teto hitondra ny filazantsara teto Madagasikara. Ary baron dia niaraka tamina kompania frantsay matanjaka be mpitrandraka volamena teto Madagasikara no nitondra azy teto. Dia zao baron missionnaire ama missionnaire azy tsy manandraraha amin'izao tontolo izao izy fa nandeha nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony manontolo baron feno fahasoavany baron. Dia io baron io mandeha fotsiny izy mitaingitra soavaly dia ny anaovany ny asan'Andriamanitra ampahitan'Andriamanitra volamena izy dia avarotra le volamena amin'ny kompania io dia avy eo mahazo vola izy dia manangana fiangonana nisy nanangana fiangonana misimisy teto Madagasikara ny fahafahan'io baron io. Dia ohatrany ataony mandeha hono izy dia le soavaly entiny iny zany rehefa misy volamena ao ambany eo dia ohatrany tsy metimetsika eo mihitsy zany rehefa ohatra mandindy ohatra zao dia ozy izy baron atondray zany le izy dia lasa mifakahita amin'izay baron dia lavahany tena zavatra nisy zany fa tsy angano lavahany tsy lavitra kory fa ohatran'iny dia mahita volamena izy dia iny ny avarotrany dia mahazo vola dia naovany ny asan'Andriamanitra. Zany hoe mahita fity amin'Andriamanitra izy amin'ny missionnaire azy ino tsara dia mandeha dia mahazo dia hita le kompania frantsay mpandray volamena hoe tena mahazo foana baron fa hoana ny mahatonga anao mahazo volamena ohatr'izao foana dia tantarainy dia ozy izy le kompania zao entoanay ny loger anao nourri anao véhiculé anao amena chariot anao fa zao avianao miasa ty aminay. Taito baron satria tonga fakapanahy ohatry ny lamina amin'ny fiainako zany nanaiky baron nanaiky niditra nandeha tao zavatra nitranga nandeha zany asendrareo mandehandeha nitapitanyety amin'ilay soavaly misy fotoana mandindy ohatr'izao le soavaly mangadina tsisy ninenina ntsony fa inona ny antony niala tao amin'ny antom-pisiny baron fanakany amina kompania tsy tokony mpitrandraka fa tsy tokony andehanana zany hoe nanomezan'Andriamanitra n'le izy zay aso ny asany fa tsy tombontsoany baron menakavy dia mandeha amin'izay izy nandeha mivezivezy tsisy tsony mihitsiny nefa raha na mifaty antoko ao amin'ny société anao tsy maintsy esoriny rehefa nesoriny société baron verina amin'ny missionnaire azy fa maraina be izy tonga tao am-piangonana maraina be salobina lamba be baron dia taitra le olona nijery izy ry clochard tonga maraina be io hoe tonga tao am-piangonana mivavaka zany satria ohatra mahantra be izy rovidrovitra ny akanjo jeren'zareo za salobina lamba tao hay baron le izy vavaka tao le amin'izay satria reto koa zany tsy manana n'le famezam-pahasoavana le missionnaire anambatra very be mihitsy vao nilozany baron 10 taona vavaka ho anazy dia ozy izy ry zareo hoe tao anatin'ny fotoana na very any baron na noratany antirity hoe riraiko feno mantra itiny zanakao ny foko dia mahantra
mandeha mitaingina soavady Reraka-diaina miatakamina riraikyo feno antra itiny zanakao ny foko diama antrarala vitramina vezivezy amin'ny karojavatso ny vezivezy ao ny karojavatso izay rehetra hitanandra manavoko nandany taona maro nandany taona maro nanara-tsitrapo kanefa tsy nahazo kanefa tsy nahazo izay mahafapo dia saino izy le mivezivezy ny vezivezy ao ny karojavatso izay rehetra hitanandra manavoko teo baron le nanomboka kivy amin'izay izy teo izy natratra n'le kiondalana hoe tsy teherika n'izao tontolo izao teo izy le ohatra ndraha tsy teherika tokantsony satria nanomboka nahatsapy izy hoe mamitaka sy mandratra azy mandrava azy zao tontolo izao toy izy atsika mamitaka mihitsy zao tontolo izao mamy dia mangidy izay tena sotsy eo mamitaka mihitsy izao tontolo izao ny mamidia mangidy izay tena sotsy ao koa azambalainy intsony rerifo demba hoendry andeha mba hoendry Rijeso mufunaina siranunainaku yana numatu unizaizai filanifu yana yanao numanume zairiny fo izay zay tsy azo zao tontolo zao omena Jesosy dia asambarambe rira Jeso mufunaina siranunainaku yanao numa hatunizay filanifu rehefa tena nirotoroto tsy nahita nininy baron tonga tao am-piangonana izy leo ampovoany ao anatin'le rano maso kotsy mbola ndray avy ianao mbola merina tahaka ny taloha ve ianao nafoinao ve afy efa nanadino anao vavaka daholo reto namany rehetrarehetra manodidina amin'ny tena Jesosy eo aoko baron tena mba ho averina tompo mitomany daholo ny rehetrarehetra tsangana amin'izay baron avy eo ampovoany
tia aho izy izy an'olo tena ho an' Jesosy indray verina nan'olo teny baron mbo niverina nan'olo teny izy inona ozy ianao na tonga azo nanao hoe Jesosy mofinainy io ianao vao nitaingina soavaly baron nandeha voalohany vola mifoky tena hitoky aminao sotra Jesosy fa mahatoky ianao mamindraha fo amiko androany Jesosy manao tahaka amin'ny baron ahako tena hiverina aminao aho hiverina aminao indray aho Jesosy aoka ny foko hitepo amin'ny fonao ho tena iray amin'ny fitiavana izara famonjena amela heloka foana ho tia ny afo tsy tsara tsy marina aoka ny fietreretako adio foana eo anatrehanao iankina aminao iraikitra aminao iombona aminao mandrakizay mifandraisana androany Jesosy fandraisam-panolora tena iraiketako fitia aminao indray Jesosy tombo tamin'ny alina izay namadia anazy dia nandray ny mofo izy ary rehefa nisaotra izy teny vakiny dia izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo zao natao ho fahatserovana misaora azy taka izany koa ny ranomboaloboko Jesosy hoe tia ny rano fanekena vaovao sady mandrakizay izay latsako anareo famelana ny fahotanareo manao vinareo mihinana mofo sy misotro mikapoka manambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piaviny misaora azy tompo Jesosy ianao ny mofinaina ianao ny manome ianao ny koa ny mameno ao anatinay sambatra izay Jesosy satria misy fotoana tsy navelanao hijery ny zava-misy na aretina na sakana na olana fa ao anatin'ny fisaorana dia milamina ny zavatra rehetra ndao tsika androany anolotra fisaorana ngeza be ho an'Andriamanitra ho fa ny amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo misaora azy ny amin'ny famonjeny misaora azy ny amin'ny fitiavany misaora azy ny amin'ny famindram-pony ny amin'ny fanovampiainana misaora azy ny amin'izay zavatra efa nataony makasitra azy amin'ny fonao manontolo sokafo sady manao pratika ny ao anatinao halleluja sotra tompo sotra tompo sotra tompo anao fanaritsika ao an'Andriamanitra anao fanaritra amin'ny fotsika manontolontsika ho an'ny tompo ho fankasitrahantsika azy ny amin'izany rehetrarehetra izany halleluja sotra Jesosy sotra amin'ny zavatra rehetra halleluja halleluja ndao tsika mbola hitehaka mafy an'ny tompo ataovy ao anatin'izany ny atao fiainam-pisaorana ny fiainantsika tena tsara ny tompo ny amin'izay nataony amin'ny fiainantsika tsirairay avy mino aho fa mifanatitra izay ho ataonao androany dia mifandray amin'izany fisaorana an'Andriamanitra izany mifandray amin'izany fankasitrahanao an'Andriamanitra izany amen halleluja tahak'izao indray ny fandaminana sy ny programa an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ho aseho antsika mba ahafahantsika manana opportunité hisaorantsika azy raha pito izao tsika raha afaka ianao dia andao tsika hisaotra an'Andriamanitra eny amin'ny palais des sports miaraka amin'ny Joseph Dafy miaraka amin'ireo artiste évangélique invité ihany koa raha pito arivo amin'ny 12 dia misokatra ny vavahady ny palais des sports dia manomboka amin'ny telo eo ny fotoana fa arazahantsika mamonjy aloha satria betsaka ny te hisaotra an'Andriamanitra raha pitso ianao anisany manentana anao manokana ny amin'izany fotoana iarahana amin'ny pasteur Joseph Dafy ato amintsika moa dia hisaotra ny tompontsika raha pitso arivo ny latsinainy sekoly ratsinainy sekoly eo amin'ny deuxième étage choprety mahafinaritra be le vavolombelona le rahalahy teo satria aika ao amin'ny choprety eo amin'ny deuxième étage eo misy fanafody misy tenin'Andriamanitra ao ny tenin'Andriamanitra ozy izy dia tony sabatra roa lela misy sabra zany ao isaky miakatra ao ianao dia le sabra io manala zay zavatra rehetrarehetra tsy akasitrahan'Andriamanitra eo fiainanao na zavatra tsy tianao hitsanga amin'ny fiainanao tsy teo moa le hoe mitady vady tiana hiverina ny vady tiana hifankaty tsara ty azo zanaka dia misy fanafodin'izay ao dia ny tenin'Andriamanitra
dia jerefa ngefa amin'ny herintsika zao be da be ny ifandrombaka ny amin'ny ijoro vavolombelona hoe tena hitako le vadika hoe tsy sarotra be leo anatin'ny herinandro ianao dia hivady sahady ve fa hitanao le izy alleloia tsy ao anatin'ny herinandro koa tonga dia miteraka ianao fa fantatra hoe rehefa voaka avy ao dia hijoro anao afaka 7 volana tahaka ny nahazo any Sara hoe heritaona ohatr'izao dia be da be ny ijoro vavolombelona alleloia zay ny sekolontsika amin'ny deuxième étage manomboka amin'ny 7 maraina eny amin'ny soprety Analakely zoma moa mazava ho azy eto ny fotoanantsika amin'ny 4 zoma fanotronana ny sabotsy lahatitsika fahavalo sy fahasivy volana oktobra dia anao croisade any Analavory indray andreny andrahan'ny tompo atsika dia fa misaora sahady an'Andriamanitra fa anao zavatra izy ary rehefa avy eo mba mijanona kely tsika zay manam-panirina ny andehany na anaty sampana anao na tsy ao anaty sampana miandry anao ny tompo misy zatra tokony ataotsika any zay aniran'Andriamanitra atsika dia ho an'izay afaka anatanteraka an'izany dia mijanona kely tsika amin'ny fandaminana zay ho atao ny sabotsy lahady 8-9 oktobra voninahitra ny tompo zay ny programa atsika voninahitr'Andriamanitra andao tsika hitsangana saotra ny tompo tsika anitra ny tanantsika ty anoloana Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy tsisy ninona vitanay tompo ary tsisy ninona hainay fa androany zay dia misaotra anao satria no ny fahasoavanao mbola mahatozao anay raha afaka manatanteraka zao fanatitra fahafolo-karena sakrifisy zay tena tsisy avy aminay tompo fa avy aminao enina mety tsy afaka nanatanteraka an'izany aza ny sasatsasany taminay androany tsy afaka nanome dia mbola misaotra anao zay satria tonga eto izy mitondra ny tena ny ray manontolo hiaino anao andray ilay fiainana avy aminao dia misaotra ray satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa mahasoa zay tianao makasitraka manokana anao zay tompo dia ray izany ho anitra kasitrahana voninahitry ny anaranao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy alleloia amen andao tsika teka mafy voninahitr'Andriamanitra alleloia alleloia andao tsika tetanina mafy be ho an'Andriamanitra anomentsika fakasitrahana ao anatina teka ho an'ny mpanjaka sy tompony tompo Jesosy Kristy avy any Nazareta halleluia makasitraka anao zay tompo androany misaotra amin'ny fiombonana inoko amin'ity androany ty fa ny fisaoranay dia atonga anay tsy hoe hiteny indray androany hoe miala ny aretina satria nampianatra anay ianao hoe misaotra fefa nanasitrana anay ianao tamin'ny diakapoka zay ny aretanao misaotra fefa mivany olana taminao lay mifantsiana iny tamin'ny felotsilo ny lohanao dia nanomboka ny voadra hitondra ny adi-tsaina ianao dia pantsika teo amin'ny tananao ny tomboka sefa vita tomboka vatsy eo ampelantananao zay ny manda amin'ny fiainanay dia natrenao mandrakariva misaotra Jesosy teraka amin'ny fiangonana tamin'ny lany voanao n'le fonina satria teo amin'ny lany voany adamakonina ka natola tehizana ny eva nomboana ny tongotrao mba hahafanay mandeha lavitra miaraka aminao ary zay fahoriana ny entinao rehetra lasa tombonao anay no ny fitiavanao misaotra Jesosy fa tianay ianao ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo makasitraka tompony amin'ny fotoanandroany manome voninahitra anao zay ny amin'ny fotoanandroany deranao zay ny amin'ny fotoanandroany misaotra fa tanteraka amin'ny fotoanandroany ho voninahitra ho reny mandrakizay misaotra Jesosy mahitanao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ny tompo anotrona anao milafi-piainanao ray manontolo ho fotoam-pisaoranao anao ty herinandro ty ndao tsika tena ampiatra an'izany ho fiainana manomboka androany ho tonga ao an-trano dia misaorana an'Andriamanitra nareo menakavy mameza voninahitra azy amin'ny ariva amin'ny alina tena isory daholy aza vela izy zavatra ampitanondrika ianao isory an'Andriamanitra ny zavatra rehetra tena ataovy any anaty fo ataovy mahita ianao hoe tompo ty za mbola velanao manompo anao mbola isan'ny velonaina mbola afaka manatanteraka ny sitraponao tsy aoako izay zavatra reko sy hitany masoko fa ny zavatra azoko antoka dia zao mihoatra lavitra noho io lalovako ny zavatra efa vitanao saotra Jesosy
misaotra tompo hoanao ndera hoanao voninahitra hoanao ny atsy hoanao nysotra manipy zay satroboninahitra eo andohanay eo atongotrao mandrakizay tahaka ireo olona efatra miroapolo manodidina ny seza fiandriananao nanolotra an'izany koa teo atongotrao lay mpanome ianao no nametraka azy teny andohany fa izy kosa nanaisitra azy ho eny atongotrao androany koa zay Jesosy tena manaiky aza vely izahay nomena voninahitra fa ny anaranao rery teo ka ianao no isongadina satria ianao no nijaly sy ny afy ianao no nomboana sy ny vonoana mba ho voninahitra ao rery Jesosy ny zavatra rehetra halleluja misaorany Jehova ry fanaiko zay rehetra ato anaty izao ianarany masina misaorany Jehova ry fanaiko aza misy adinoinao fitahiny rehetra misaorany Jehova ry fanaiko zay rehetra tanako misaorany anarany masina misaorany Jehova ry fanaiko aza misy adinoinao fitahiny rehetra isakalela ierokao rehetra zay manasitranao naretinao rehetra zay manavitranao tidinany andavaka zay manarina fandrampo sy fiantramanao zay mamela ny elokao rehetra afofana amin'ny Jesosy ny tanatsika nasitrana miaretinao rehetra zay manavitra ny ainao tsy dinany andavaka zay manarina fandrampo tsy fiantrananao ianao Jehova raio Yanao Jehova raha Yanao ray mandrakizay ray mandrakizay Yanao Jehova raha Yanao ray mandrakizay vonina mbola hiderany tompo ataotsika iorakoraka hideran'Andriamanitra ny fotsika manotonika dao sy andratsika ny anaran'i Jesosy ho irayntsika fa tsara izy mandrakizay izy halleluja ataovy ambony le tehaka ho an'i Jesosy fiderana tsy misy fetrany mendrika azy fiankofana rehetra tolory azy irairainay ny Andriamanitra aizany lehilahy rehetra alleluja sy ny hosana mendrika ho azy ny fideranako batanane mandihy miakavy miakavanane irairainay Andriamanitra mavehivavy rehetra sandrato izy Hallelujah, hallelujah,
hirahirana najamanitai izalane tosurune azanate niratsmiate azantratuisa aufaufawantanatike fitiamanene fenmanane Jesus no kalazaine izanu iraine iznu ivantanane izuanu lalane azanate omniratsmiate smare urakura kamavatse sose aufaufawantanane fitiamanene fenmanane Karazane, lazam fale biazane, renare wan lazane, ewan sike, wana jeman jemeram kike, ewan sike, wana jeman jemeram kike. Tile fiderana mama faturane Izema enu aze Diamano ue Zele fiderana mapaere Mia kisi Mitanura Nayamanteni Mitadabe Nembe Bultiabe Fal Fideranze so Mia kisi Mitanura Nayamanteni Mitadabe Nembe Bultiabe Fal Derawise Ocho sere famte Ocho sere famte Ocho sere famadi Ocho sere famadi Amni funai Amni senai Amneri nai Duiderana tuna Ocho sere famte Ocho sere famte Ocho sere famadi Ocho sere famadi Amni funai Amni senai Amneri nai Duiderana tuna Ola una curacai
Manatreany tompo no itsinjako santariny eto antany ilay fiderana tsinjana ratsy ny an-tantrany ka eto anatreany tompo no itsinjako santariny eto antany ilay fiderana tsinjana ratsy ny an-tantrany ny ankizy ny tanora ny aman-dreny ny tatabe ny lehibe ny ankizy ny tanora ny aman-dreny ny tatabe ny lehibe jiabe Hallelujah! What was it from there? What was it from there? What was it from me? What was it from me? I'm Funai, I'm Nisanai, I'm Yerinai. What was it from there? What was it from there? What was it from me? What was it from me? I'm Funai, I'm Nisanai, I'm Yerinai. Somebody wants to say. What was it from there? What was it from there? What was it from me? What was it from me? I'm Nifunai, I'm Nisanai, I'm Yerinai. What's the way? What was it from there? What was it from there? What was it from me? What was it from me? I'm Nifunai, I'm Nisanai, I'm Yerinai. Luiderana Tupunai. Ura kura kawanse sose. Zay satria mahatoky ianao. Amen. Faly zay satria mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay ianao. Faly zay satria manompo Andriamanitra velona. Faly zay satria miaino anay. Halleluja. Oka tsara iaby zay tonga eto Andriamanitra anapahatsapana ny fahavelomanao. Raha ivoaka an'ity toerana ity zay dia tsiaro fa feno anao ny fiainanay. Feno anao zay ao an-trano. Feno anao zay ny ampiasana. Feno anao zay ny ampiangonana. Feno anao zay naizanaiza. Jesosy amin'ny fotoana rehetra miandry anao zay. Marana ta Jesosy. Marana ta Jesosy. Tongava vaingana. Mila anao zay. Ary fantatro amin'izany fotoana zany dia eona ny mpanao sy ny natao. Ifakahitsy zay dia ahita ny endrikao zay tena endrikao tokoa. Manao ny fankasitrahana mandrakizay tompo. Halleluja. Hitanareo ny Jehova ka iaronareo. Ampamilapirana ny tavany aminareo ny Jehova ka mindra fo aminareo. Nananatra ny tavany aminareo ny Jehova ka aminareo fiadanana. Amen. Halleluja. Zay andry zay. Zay no andrasako iverina ny mpamonjiko ho hitako izy anatrikay ny sandriny no asampiny ay ary oe tiny ao zay toerany ao hatramizay de subisubiny subiny no fantatro faminisay wambaranyay nizavamya finifanay uninaeu aniranya nifanatengakwe tulevunay tesosikwibe
Hallelujah. Satria faniomana fantatra ianao. Fizai ni papakatra tutulusi faiteti zay zereni maso vavaoeri lasa tokony izavatra talo kanifune nananjamanitra nuijuvua nitoerako ifakaita miavako zay matitalo vavovotinho yara itoetra ninai tukusu nifanatenakwe tulevuna sesosikwine zabitaka ikwefaka Socio Maranatha Rifanatenakwe Tulevuna Tesosikwine Siamitaka Ichefakai Kinga Socio Maranatha Habite Socio Maranatha Habite Socio Maranatha. Hallelujah. Elohan'ila vatsika dia manambavao mafalina zay amitsika atao itiatana mafeon'Andriamanitra. Namoaka tovolahy sy tovovavy indray niasa fanompona maseho an'ilay mozika amin'ny mariazy mo isa roa telo reo izy roa zay natao raharaha tamin'ny tapabolona lasy zay tamin'ny sabotsy azafady tamin'ny sabotsy heriny androany feno voninahitra zany fotoana zany satria tena feno fanatren'Andriamanitra
Daontsika tia tanina mafeo an'Andriamanitra. Tena mivitany zareo no mijoro an' Jesosy. Tsisy zany mariage zany tsisy toka. Tsisy iran'izao tontolo zao. Jesosy party hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Zany hoe maneho fanontona an'Andriamanitra. Andao tia tanina mafeo any tompo. Ena sy ambin'Andriamanitra hitahanareo hatrany. Ampifaliana ho anay amin'ny mpiara-manompo aminareo sady zanako. Ny mifatokiny izy tsisy mahafantatra ny ambinina sainy. Inona kaino ataony zareo atao amin'ny asa fanompona, inona ny ataony izay mahafantatra? Inona? Hitanareo? Kore. Tena feno voninahitra na raliza na aiza lea dia eo foana ry zareo. Andriamanitra fiadaniny hitahanareo. Amaly fitianareo na amin'ny fanompona na amin'ny fahatsarana amin'izay zavatra rehetra afafinareo amin'ny fanjakany. Misy teny zay indramiko amin'ny Hébreu 6:10 hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina ka anadino ny asa tsara rehetra. Izay nafafinareo tampitiavany dia hojonjainareo amin'ny fampahitana fitiany koa. Tsofina iranareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tokantrano feno voninahitra, tokantrano miavaka sady ambinina. Ary tokantrano tena feno fanotronana. Tsy misy mihoatra noho ny fisian'ny tompo eo amin'ny fiainana. Mandehana fa ny ambony rehetra ho karakarainy. Izay mbola tsy hitany masonareo raha nelesin'ny sofinareo nanitra tomponareo nefa nomaniny sady satria tia azonareo. Tsofoka rano ho tanterako amin'ny fiainanareo roa kely zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mirabanareo zay solona fiainana. Félicitations. Tain'i Jesosy ambitana. Maritatra amin'ny farany. Amen. Tsika tia tanana mafy ho atofan'zareo. Halleluja. Tsika rehetra ifampizara fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao anareo. Amen. Aza dimy fa mbola misy fotoana eto ny zoma sy sabotsy misy fotoana eto ny zoma hariva sy sabotsy maraina alohan'ny analavory fa akaikely eo. Afaka manao ralia tsika tonga dia raliko eny an-dalanareo. Misaotra lehibe fitiavanao. Misaotra Jesosy io. Misaotra indrindra. Misaotra lehibe fitiavanao. Misaotra Jesosy io. Misaotra lehibe fitiavanao. Misaotra Jesosy io. Misaotra lehibe fitiavanao. Misaotra Jesosy io. Jesosy io. Jesosy io.